Isaorantsika hatrany ilay nahary satria nomeny andro vaovao indray isika amin'ity maraina ity. Alarobia 9 febroary 2020 manantitra ny araba mbampirarintso antsika mianakavy na ianao eto an-toerana na ianao any ampitany ranomasina fa izay fiarabany izay dia midika ho fifamatorana sy midika ho fiarahana ao anatin'ny fotoana izay anarahantsika ny miara-manonja MBS Radio Mada. Ny fotoanantsika amin'ity indray mitoraka ity dia tena azo lazaina hoe isandrahaka amin'ny efitra sy toe-javatra maro lafy satria eo ny avy any amin'ny faritra, eo ny avy eto Antananarivo, eo ny lafik-evitra momba ny toe-karena, ny fifandraisana amin'ny any velany, ny fiainan'ny tantsaha, ny resaka sosialy-bahoaka, ny resaka fotodrafitrasa sy izay zavatra azo resahana rehetra dia ho resahantsika ato anatin'ity fandaran'ity. Toy ny mahazatra moa dia ny faniriana dia ny hoe ny ahafahanao manaraka izay fandarana miara-manonja MBS Radio Mada izay ka tsy hoe anaraka fotsiny, tsy hoe sanatria hoe ho lany fotoana fotsiny izay teny eto dia sanatria ianareo hoe dia hoe tsy manan-katao fa dia hoe hieny fotsiny fa mba handray izay zavatra azo ho raisina ka apetratsika foana ny fahendrena malagasy. Inona moa izay? Ny mangidy aloavy, ny mamy atelemo ary izay mamy atelan'izay dia mba ahafahana miatrika ny fiainana izay tena mangidy. Raha misy ny fiainana izay efa nilalovana hatramin'izay dia ilay iainana amin'izao fotoan'izao tena mangidy. Inona koa ny voambolana afaka malaza azy? Mafaitra. Zay zany zao no iainantsika amin'izao fotoan'izao. Eto akaiky eto avy hatrany i Tonton Raex. Zany Tonton Raex zany tsy vaovao amintsika mpanaraka amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada. Zay moa no tena lalantsika azy fa izy dia filohan'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara any amin'iny distrikany Ambaravarafolo iny zany. Miarabanao Tonton Raex, miarabanao na tratran'ny taona vaovao satria izao ianao zany vao tonga eto zay isika vao miona zay ianao zay vao iona amin'ny alalan'ny feo sy ny sary amin'ny mpanaraka miara-manonja MBS Radio Mada izany ary dia faly miarabanao ny ekipa rehetra sy ny mpanaraka ny miara-manonja ihany koa. Tsezatseza-tiatra moa ny lazana hoe inona moa no nahatonga an'ity Tonton Raex ity ao sasany teny hoe inona zany expert ve ianao sa excellent ianao sa extraordinaire ianao zany manomboka amin'ny ex daholo zany zay ny fanamarian'ny marika dia faly miarabanao ary aloha. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika Zokorina Rabe Mananjara tratran'ity androany ity. Maro ireo namana sy ny akamaroan'olona mba te hahita sy hiatrika n'ity androany ity fa noho ny asambarana sy ny tompon'andro izay namen'Andriamanitra dia zay no isaorana an'Andriamanitra lehibe. Faharoa manarak'izay dia miarahaba ny Zokorina Rabe Mananjara, Faniry Razafy Manantany sy ny ekipa rehetra maro samihafa, indrindra ireo teknisianina dia faly miarahaba anareo rehetra tratran'ny taona 2024. Zao tokotra ny tena vao tonga eto Antananarivo satria tao anatin'ny fotoana ny fiasana. Satria ny volana Desambra sy ny volana Janoary zany raha iny amin'ny faritra loatra iny no tena ao anatin'ilay fotoana fanaovana an'ilay fambolem-bary. Ka dia zao moa zany vao mba manana fotoana kely na dia hoe maro ireo namana izay manana hevitra sy fitarainana maro samihafa indrindrandrindra ny zavatra miseho any an-tanàna izay tonga aty amin'ny tena dia misy fotoana ary izay nisorana an'Andriamanitra tonga ilay fotoana zany mba hifamela belaran-kevitra sy firesahana ny zavatra tsy zaka sy ny alahelo maro samihafa indrindra fa mahakasika ny fiainan'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny. Eny ary. Ny anomboantsika azy Tonton Raex dia miainga amina zavatra tenenin'ny olona isika eny anivon'ny fiarahamonina. Rehefa tonga ireo taxi borosy avy any amin'ny faritra na ny avy any avaratra na ny avy any andrefana na ny avy any atsinanana na ny avy any atsimo tonga eto Antananarivo dia zao ny resaka henao hoe fa dia maninona loatra ity Madagasikara tia no ohatran'izao no fiainany. Fa dia maninona loatra ilay malagasy no tena hoe fadiranovana. Kanefa tena hoe firenena manana ny maha izy azy.
dia amin'ny alalan'ny feo ao no andrenesana ny hoe tena mila mibebaka sika tena mila manao alafady sika satria misy nanotafady misy tena manjaka loatra ny asandemony isan-karazany zay mo tenenina eto foana satria zany ny feo eno any rehetrarehetra any dia ahoana ny fijeriny tontora eksan'izay aloha amin'ny mahavyany ambany vohatra anao amin'ny mahatantsahanao mijery ny fiainam-bahoaka sy ny fiainan'ny firenena amin'izao fotoan'izao ka tonga hatramin'izay zany ilay fanamarian'ny maro. Ya tsara fipetraka zay fomba fijery zay Rina Rabemananjara. Ny ankamaroan'ny olona marina dia tsy niany an-tsianaka ihany fa manerana ny nosy mihitsy ary mipetraka ny fanontaniana hoe inona marina mahazo antsika vahoaka malagasy ny angaran-janahary ve tsika sa inona loatra ny mahazo antsika vahoaka malagasy no dia tontonana zao zavatra tsy mety ao ny loza voajanahary maro samihafa raha tsy hitanisa fotsiny tonga ny valanaretina nahazo any vahoaka malagasy sisa faharoa manarak'izay tonga ny haintany namely ny vahoaka malagasy tany atsimo sy ny sisa ny fahatelo dia tonga indray ny rivodoza ny anasy ny batsiray izay namely faran'izay zokony izy ny fomba fitenin'ny tanora tamin'iny faritra atsimo iny zao moa ny Dimakoa zany dia mbola eto ambony tanety amin'izao fotoana zao mamely amin'iny sisiny iny amorontsiraka iny avaratry ny nosy iny avaratra tsinanakandrefana izy zao iny avaratra iny ihany dia hita zany ary mitombona sy mipetraka ilay fomba fitenin'ny olona hoe fa dia nanonona loatra ny antsika vahoaka malagasy ka isika vahoaka malagasy manana ny fomba mamalagasy tsika sy ny sotoavina mamalagasy izany rehetrarehetra zany dia tsy tsika zao Zokorina Rabemananjara no namorona azy fa misy ny lova mifandimby zay nataon'ireo ray aman-drentsika teo aloha isika taranaka mifandimby mandova sy miara-mandova an'izay fomba zay marina zany ekeko ny hoe misy ny olona sasany ny vahoaka sasany mandala ny fomba mahakristianina fa tsy vitsy anisa ary tsy kely koa ny mandala ny fomban-drazana sy ny sotoavina mamalagasy no amitranana an'izany mafihavanana fihavanana zany ka ny any an-toerana moa Zokorina Rabemananjara dia maro ireo mpahay maro ireo mpanazary maro ireo karazan'olona mana samihafa zay men'Andriamanitra talenta amin'ny alalan'ny tsindrimandry sy ny hevitra maro samihafa zay fonosiny zay fa aizany manokana ka rehefa mba nisy ny fotoana niarahana tamin'ireo tangalamena reo niarahana tamin'ray aman-dreny teo an-tanàna indrindra niarahana tamin'ny olona maro samihafa na mpita tsinanana mizoky olona sy ny sisa na tia-pitandrefana dia mipetraka ary misy ray aman-dreny anankiray zay misy dia nametraka hoe nanota fady ary misy zavatra tsy mety zay tsy ekeny zanahary sy ny sotoavina mamalagasy misy manao an'izay eto zany tsy ilazantsika hoe irakoto ve sa irabe sa iza fa tsy nanonona anarana izy fa ozy izy hoe misy manao an'izay eto misy manao an'izay eto ary eto mitodika amin'ny ianareo mpitondra fanjakana aoka mba heritreritra zany hoe mba mahay makalesona sy mahay heloka momba vatana zany heloka momba vatana zany tsy dia zay zavatra rehetra atao daholo dia ho marina ary ny resaky ny vahoaka sy ny resaky ny maronisa sy ny manodidina teny-bahoaka feon'Andriamanitra ka ampanetretena no resahana eto Zokorina Rabemananjara fa tao fiditra ao anatin'ilay tsindrimandry ilay ray aman-dreny sy le tangalamena zay hoe misy fahotana mafaty izay tsy ny ekeny zanahary nataony malagasy ny vitsy anisa no mahatonga an'izao fahavoazana zao ny tiako apetraka eto Zokorina mbola tsy ono isy zany cyclone Nana zany batsiray zany Dimakoa zany dia efa miteny reo olo maventy reo sojabe reo efa miteny reo hoe isy valanaretina hiditra eto Madagasikara isy rivodoza hiditra eto Madagasikara dia efa miezaka zany hoe zareo zany mahita ilay zavatra mety hiditra eto anatin'ny tany sy firenena fa misy fomba koa ry zareo ihany koa no mahay fanafana sy ny famiratambo izy ilay moa tena dikan'izay famiratambo zay zany karazana raha misy zavatra tsy mety zany ataonao amin'ny olona anankiray dia iny olona anaovanao zavatra tsy mety iny efa manana fanafany ny zavatra ataonao aminazy iny ka raha ny voajanahary araky ny filazan'ny météo sy ny mpahay toetrandro Zokorina Rabemananjara tamin'ny fotoan'androny dia tokony hiditra amin'iny faritra tsinanana
aloatra mangoro analamanga mivoaka ny aboeny sy ny atsimo andrefana ina ny cyclone Batsiray. Inona nefa zavatra nitranga analamanga tamin'iny efa faritra mena araky ny filaza ny tompony andraikitra. Zavatra nitranga nefa tsy zay zavatra nisy manena atsimo ary zany zavatra zany tsy tongatonga ho azy fa misy antony. Inona moa ny antony? Ny antony de tsotra satria io misy ny karazan'olona zavatra haiko tsy hainzokrina be manjara, zavatra hainzokrina be manjara tsy haiko. Ka misy ireo sojabe tangalamena ireo paha ireo nisy fomba natao mba tsy ilazako hoe tonga de teneniko ny toerana nisy fomba natao taty amin'ny district Naparafaravola nientiny ireo ray aman-dreny vitsivitsy ireo io moa misy karazana zavatra io moa manaraka ny mino fa ny kristianina mipetraka amin'ny maha-kristianina anazy ny mpandala ny fomba razana sy ny sotoazana amin'ny malagasy mipetraka amin'ny mampanao an'izay ka mifameno ireo zokrina be mananjara ary iny moa zany tsy hoe faniliana fa nohon'izay fahitan'ireo zanahary taloha ngamba tamin'ny zavatra tsy de metimety loatra tamin'iny faritra tsy miny natonga ny zareo tena nizaka ny tseran'ny aina ary moa de miaraka ory amindreo dora-pahoriana sy ny trabona rehetrarehetra fa de vavaka sy fangataham-pitahina ngamba ny tokony atao. Ary zany vavaka sy fangataham-pitahina zany zokorina rabe mananjara tsy ataotao foana hoe vondron'olona ohatran'izao ny tokony anao an'le vavaka sy fangataham-pitahina na hoe vondron'olona ohatran'izao fa ny fitondram-panjakana mihitsy no mifona mivalivalo satria miaiky ny eloka vita hoe misy zavatra tsy mety amin'ity tany ty. Zavatra misy manko zokorina rabe mananjara tsy mbola maina avy ny ravinanana hoy le fomba fiteny de fa tonga koa manaraka zany hoe mbola tsy lasa mamilamina tanteraka ny dian'ny zavatra potika napetraky ny cyclone ihana tonga Batsiray. Mbola tsy vita tanteraka mbola tsy miarina ny firenena zavatra napetraky Batsiray tonga koa teny dimako fa dinaninona loatra ary tsika efa misy koa any ananinany mbola ranomasina indiana iny aloha tsy tenenina fa dinaninona loatra tsika ka le izy fantatra hoe misy zavatra tsy mety na ara-pitantanana na araka ny fomba zay fanao eto amin'ny Madagasikara indrindrandrindra eto amin'ny satria zany Madagasikara zany tena mbola firenena mandala ny sotoavina sy ny fihavanana malagasy ka maro loatra zokorina rabe mananjara lay fanitsakitsana sy le fanimbazimbana zay sotoavina zay io ny vokany ka mbola tsy tara ary io moa sokenda hitsako solavo ay amindra fa eto zany de mitodika aminareo mpitondra fanjakana satria ianareo vavonana iadiny any lohany mila mibebaka tsika mianakavy mila tena mandoalika mihitsy mila miaiky ny eloka vitatsika raha azo atao ary de tena manao ny asa fivalozana hoe Andriamanitra tompoko malahelo mafindratsy nataoko taminao satria ny tsara indrindra zay moa zany ny asa fivalozana zany averimbery ny membre ny gouvernement sy ny ekipany sy ny mpitondra fanjakana rehetra maro samihafa satria nanota sika ka rehefa manota isika dia tsy maintsy mitodika amin'ny Zanahary sy ny Andriamanitra. Zay angamba ny amin'ny ankapobeny zokorina no zavatra misy eto amin'ny tany sy firenena ka io ny salamitoraka ambony tratra tsy atory fahita maso ny fahavoazana sy ny fahantrana latsaka anatin'ny fahantrana loatra tsika vahoaka malagasy. Latsaka ao anatin'ny fahantrana tsika vahoaka malagasy ary io moa rehefa ao anatin'izay fahantrana zay sy ny fahavoazana samy maneho hevitra samy milaza izay hoe fomba fahitany an'ilay raharaha izany ka reny toe zavatra reny tsy afaka ivalozana tsy afaka hoe tsy hoe tsy azo ivalozana fa azo ivalozana zay ny tena izy azo ivalozana fa lay fanetretena hoe manetry tena iaiky eo no manahirana izany amin'ny kristianina moa zany de hoe resaka hoe fiekekeloka any amin'ny liturgie ny FJKM misy an'izany hoe fiekekeloka ka ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny feo eno avy any tanàna any koa de hoe tena reraka ny tatsaha tsy ny any aminareo ihany fa ny any amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara reraka satria maninona eo ianao anazava azy tena reraka ary difitry ny fahantrana tanteraka ny vahoaka tantsany amin'ny district Naparafaravola mba tsy ilazako manerana ny Madagasikara sy ny faritra Lodramangoro. Ny zavatra misy any zokorina rabe mananjara efa misasaka ty ny volana febroary amin'ny ankapobeny aloha zany ny volovary any zany dia efa vitavita ny ketsa amin'ny Somalaka
efa vitavita mba tsy ilazako efa mananika ny am'valopolo 5 isanjato zany a fahavitana zay ketsa zay nefa ny fahavitanany zany a tamin'ity taona ty dia tena namarotana zavatra tsy foy tena nitadiavana lalana ambanin'ny tany ozy izy ny fomba fitenin'ny vahizo a fa dia lafo de lafo ny anampamokarana ozy izy lay fomba fiteny zany hoe ny fitaovana sy ny kojakoja rehetrarehetra nentina nanatanterana an'izay volovary zany a dia tena lafo de lafo tokoa nefa ny kely eo ampelantanan'ny tantsaha zany isam-baravarana dia zara raha misy entimanana anatanterana zany asa zany hany ka lasa miazakazaka amin'ireo microfinance zay misy anatoerana ny ankamaroan'ny tantsaha nefa fantatritsika tsara zany ny valeran'ireny microfinance tsirairay ireny fa dia misy impact amin'ny tsirairay isam-batan'olona ihany rena arakaraka ny toetrandro sy ny zavatra misy lajanahary raha tsy laza fotsiny a zokorina rabe mananjara dia ny zezika urea ny zezika MPK ny DAP dia mitovitovo zany ny kilao andreo tamin'ny heritaona zay vidina ny urea vidina 700 sy 700 tamin'ny heritaona tamin'ity taona ty a dia efa niakatra any amin'ny 740 940 ny zezika DAP sy ny NPK raha ny vidina 240 izy tamin'ny heritaona dia amintsika miteny zao efa 100 fampiasany vary daholo zany le ketsa efa maitso zao zany izy le vaovao ketsa velony ketsa iny satria mbo mitady vokatra mba misimisy kokoa ao anatin'ny hektara zany ny tantsaha dia tsy maintsy mampiasa an'ireo karazana zezika roa maro samihafa reo afaka nanitsa ihany aloha zany nareo satria nisy rano satria nisy rano nety taminareo iana aloha zany a zay aloha tsara mariana kely mba netinety zay any zavatra tiako tsindrina eto marina zokorina rabe mananjara dia tsy nanetsa ny antsianaka raha tsy nisy an'ilay cyclone iana fa raha hoe oram-baratra sy resaka rano na hoe rano amina barazy zany no nantenaina barazy ara atao tsy mandeha ho tonga am'izay tsika rehefa aveo ho tonga am'izay tsika rehefa aveo fa isorana an'Andriamanitra zany tsy mamianatra milazana zany fa dia mba nandalo teto Madagasikara ny cyclone ana nahafahany faritra loatra mangoro indrindra ny distrika namparafaravola sy ambatona zaka namboly vary zay masombotry Madagasikara anazy moa zay amin'ny fambolem-bary zay fa dia raha ny hoe resaka kojakoja raha tsy ilaza fotsiny resaka siansy dia masomboly dia tena tsy laitra ny vidiny fa resaka fifandaminana samy tantsaha zany zay no natao nentina na fitana sy nanantanterana otrina ny kilao masomboly makalika ronjato sy 300 lafo zany ronjato sy 300 misy mihoatra an'izay ka zay moa ny tiako horesahana etoko zokorina rabe mananjara satria ndresaka fotodrafitrasa ianao teo ny zavatra nampalahelo ary tegna mampalahelo adininy fanjakana indrindra zao fitanjakana zao tanteraka ny faritra loatra mangoro mba tsy ilazako hoe ny distrika namparafaravola iny amin'ny faritra varatra iny eny tena sombotry Madagasikara ny zavatra misy satria ny tena efa lehibe efa tsy arisaina zokorina rabe mananjara maro ny fanjakana ny fandimby teo fa ninina resaka hoe dégâts cyclonique na resaka hoe mahazo an'iny faritra indrindrandrindra iny distrika namparafaravola iny miazakazaka ny mpitondra fanjakana zay ny fandimby teo mandeha manarina zany fotodrafitrasa zany fa amintsika miteny zao misy an'iny digina ambotany lava iny vao nirotsaka le oran'ny ana le cyclone ana dia fa manodidina any amin'ny 500 sy 300 hektara ny hoany ny ketsa potika zany hoe ilay iezaka kely zay efa nataon'le vahoaka tantsaha zany nentina nampaniry an'io satria ao ny asasary ao ny rokazy ao ny karama manetsa 5 sy 2 ka hatramin'ny 3 ny manetsa karoray zay karoray zay zany 10 metatra kare kanefa misy karo firy ny hektara moa zany dia efa 100 karo ny hektara dia ohatran'izay zany ny fikajinan'le izy dia ilay ezaka mbo efa nataon'le vahoaka tantsaha zany tao anatin'ilay dépense enjana be ndray mpimiaso ndray andro sy ndray alina ihany samy niala madio salandren'ny fafana reny noho ninona ny antony noho nle tsy fijerevan'le fanjakana an'le fotodrafitrasa simba inona ny tokony natao zao raha hoe raha natao le fotodrafitrasa mba hoe tsy niteraka an'izay hoe tena nadio zay raha tena nanana finiavana sy fitiavana n'ilay vahoaka madinika tany antoerana zany ny mpitondra
tsy de sarotra anie zany zokorina rahabe mananjara satria manodididina eo amin'ny 50 ka hatramin'ny 100 metatra ilay digy vaky. Io moa zany no efa fa natonga ny tanambe ny ala rano tamin'ny roa taona dia nivokatry ny fahavakisany io digy io. Ny fampiteny lalana maro samihafa moa efa tsy resahana intsony. Fa ny zavatra tena mampalahelo sady tsy eken'ny sain'ny vahoaka maro anisa dia lasa manao démonstration any ilay mpitondra fanjakana miaraka amin'ny ministera mitondra teknisianiny hitondra an'izao bureau d'étude etc sy ny sisa. Aninona any? Anarina an'izay foto-drafitrasa simba zay. Inona ny zavatra ny seta teorina? Tapa-bolana herinandro, ray volana. Gony ny tonga tany zokorina rahabe mananjara. Gony no asiana fasika dia alahadahatra amin'le sisina diga. Nefa zany gony zany ane mbola vao ranony herika dia efa tsiponina any ampovoan'ny alaotra. Dia nitrongisiny anaty. Alaotra zany tsiponina ny mpanaraty no mahazo tompony amin'izany entiny ataony ry lana tilakana. Ka eto zany dia mitodika amintsika mpitondra fanjakana na ty amin'ny ty ambony zany na ny any amin'ny faritra mba jereo re tompoko. Samy vahoaka malagasy reo samy sahirana ary ananana hoe raha resaka kajy resaka fampandrosoana sy resaka tombom-barotra zany no jerevana dia anisany sombotry Madagasikara ny olona mamboly ao anatin'iny commune Antanambe Bianana Vohitsara iny ka tokony mba ho jerena maso akaiky. Zay zany makasika ny indigina ambotany lava sy ny resaka fototra tsy iny any fa maro koa ny aty Ampasikely. Zay any Ampasikely zany zokorina rahabe mananjara raha vavy ampitandrefana koa zay zavatra zay curage tokony misy curage zany avy amin'ny commune Ampasikely avy any andrefana andao fasika any mandrapatonga any amin'ny commune Ambatomainty any Aparamanina. Raha zay zany vita zay curage zay tsy de zavatra mandany vola be ne zany tsy tapaka ny arainy 3 ans. Fa ny zavatra misy zany tsy vita zay curage zay vao avy ny orana dia miantona miodina any Ambatomainty any Aparamanina mivoaka any amin'ny Tetezapotsy any ny taxi brosiny mandeha. Ka zany rehetrarehetra zany no tiako resana eto zokorina rahabe mananjara hoe tamin'ny fitondrana taloha surtout tamin'izany 2005 président Marc Ravalomanana no filoham-pirenena tamin'izany nisy cyclone be misy tany Antsianaka tamin'ny 5 fa inona ny zavatra nisy? Zavatra nisy tonga tamin'izany ny projet na PSDR, projet de soutien de développement rural. Fa isam-baravarana zokorina rahabe mananjara hatramina resaka kibota. Ny zezika ny sema ny savony sy ny rehetrarehetra vary fotsy zany mbo tsy lazana hoe dakan'ny anina dia afapony ambany lanitra. Fa amin'izao fotoana zao tsy mampitovy lakatra amin'njatra nefa ahoana moa samy mpitondra fanjakana samy nandalovana loza voajanahary dia fa maninona ny sasany mavita maninona ny sasany tsy mavita ka mitodika aminareo mpitondra fanjakana na aty ambony na any ambany mbo jereo tompoko mbo ajereo zany district Amparafaravola zany indrindra ny commune Romboropolo zany Ranomainty zany zany Bedidy zany zany commune Andrebakely Atsinanana sy Vohimenakely zany tany lavitra indrindra. Fa eo ihany tsika aloha tonton Raex nisy ty le hoe inona izy teo FDA Fonds de développement amélioré zay natao tany zany izy io dika zany hoe amélioré zany mba hoe mihatsara nareo nefa atao tsy mihatsara fa atao meratsy le de iny mereraka sady tena hoe tsy tafavoaka amin'ny ankapobeny ilay atatsa dia ahoana ny fahitanareo tantsahany zay le Fonds de développement amélioré zay fanjakana atao teny zay nefa manao fa inona ihany hoe atao mbola menimenina ihany sisy efa mamanao zay ahoana fahitanao azy inona zavatra mitranka lay resaka FDA io zany zokorina rahabe mananjara mitovitovy an'ilay resaka fiarina ihany izy io fa samy hafa fotsiny moa zany ny fanononana anazy fa amin'ny ankapobeny zany dia entina anamaivanana entina fond entina anamaivanana ho an'ilay tantsaha izay mamboly amin'iny faritra iny ary misy dossier atao mihitsy tena misy dossier taratasy ifanarahana amin'ny tompona andraikitra amin'ny FDA sy ny tantsaha tsirairay. Zavatra misy anefa dia tonga hiverina amin'ilay resaka teo zokorina rahabe mananjara mandraky ty ny androany tsy mbola nisy ariary mivoaka io FDA io tsy fantako ny antony ka eto dia mitodika aminareo tompona andraikitra ary eto koa zany dia maheno ohatrany hoe misy semansa hozaraina amin'iny district Amparafaravola iny miainga avy ao Anosy Boribory. Io semansa io zany dia mbola tsy destiné hoe firy ny fatran'ilay semansa dia commune aiza no mahazo azy le commune mahazo azy inona ny critère vola karazan'olona manahoana no mahazo azy fa efa nisy an'izany manko tany zokorina rahabe mananjara
resaka semansa sy resaka zezika io izay tamin'ny andron'ny Hery Rajaonarimampianina naparitaka ho an'ireo vahoaka madinika sy ny hoe maentina anampiana anamavanana an'izay fahasairanana zay fa inona ny zavatra misy lasa fitoriana any amin'ny fitsarana lasa fitoriana any amin'ny fitsarana zany ny afaran'ilay zezika sy semansa tamin'izany fotoana zany ka eto dia manentana sahady anareo tompon'andraikitra amin'ny resaka FDA io ary eto koa dia miteny amintsika tantara rehetrarehetra zay nanao an'io dossier io aleonina tsara sao de hoe rehefa avy hoe ohatrany misy an'izao ndray sao de hoe misy ohatran'izao zay fa io zany fomba famantarako anazy de mitovitovy mba hoe entin'le fanjakana angamba anamavanana an'le tatsa madinika satria ny any moko tsy mba misy an'izany hoe vatsitsinjo nitosika fameno ny any andriafaneny aloha hatreto mpanatetena Zokrina Arabe Mananjara fanakapokarayra mbola tsy nahita an'izany tena nefa tena misy trabonany tena misy trabona tena nisy ny alarano ary rava fananana mihitsy noho n'ilay vokatra nataon'ilay cyclone zay moa zany amin'ny ankapobeny ny zavatra misy any ary amintsika miteny zao de ohatrany maheno hidina any ny ministre ny agriculture anao karazana démonstration na resaka machine amina machine fanetsana zavatra misy any nefa tsy fantako hoe tany aiza fa raha mbola ny manodidina namboatra rivo iny asamamy iny Ambojanahary iny dia efa nisany hatrany amin'ny 20 ka hatramin'ny 5 isanjato ny Somalaka voavolo vary ka maheno satria misy namana miantso avy any hoe hidina ty ny ministre ny fambolena anao démonstration na resaka machine fanetsana eto de miteny tsy manory hevitra amin'ny maflohany fikambanana fitamian'ny tenako fikambanany tatsamy avy tena alaotra hoe tsy resaka démonstration na machine fanetsana ny mampangetahetanay any Antsianaka fa ny zavatra mampangetahetanay kay mila amboarina barazany samaloto mila sina sobarazy curena ray aloha zay fa roa manarak'izay iny andohana samamy iny mila curaziny iny mahazo ny PC 23 Valia Marianina raha tsy teny fotsy amin'ny andefana Ambovory zany Ambovory zany Zokrina Arabe Mananjara de tena raha tsy nisy an'iny orana tamin'ny alina iny le nakiatsa teo iny de vakivaky zany hoe vavarano andangitra zany misy orana maniry ny vary tsisy ny orana maty ny vary kanefa misy barazy zany hoe eo amin'ny 5 à 10 km miala avy amin'ny Somalaka io zany misy tena todrano azo amboarina tsara fa raha vorodamba ny vava ny teny hoe mba tokony atao ry tsisy miheno moa fa akory atao Ty misy fanontaniana anankiray tonton Raex apetrako aminao le izy tsy amin'ny maha hoe filohan'ny RMDM anao no ametrako azy fa mahatatsahanao mihitsy amin'ny mahatatsa sady ianao zany filohan'ny fikambanany tatsa miavy teny izy teo tatsa tontolo ambanivohitra amin'izao fotoan'izao dia manafatra vary avy any velany ny fanjakana fanazavana ataon'zareo moa zany dia hoe tsy azo jerena fotsiny amin'izao le fahavoazana fa tsy maintsy mena sakafo ny olona ny vary no foto-tsakafo malagasy misy ny problema dia ho jerena fotsiny amin'izao ve le malagasy fa anafatra vary izahay fanjakana io fanafaram-bary io tsy vao zao fa efa taona mifanesa zany dia manafatra vary dia io nefa ny any amin'ny faritra loatra tenenina foana hoe sopotro Madagasikara tsy ny any fa ny any amin'ny Marovoay sy ny any amin'ny faritra hafa dia betsaka no miteny hoe ny tatsa ihany hoe zay anie raha tena karakaraina tsara tena hoe jerena amin'ny antsepriany tena mahavita ny vokabary eto Madagasikara dia ao ny sasa miteny hoe ohatra ny lasa fantatsana anay tatsa ilay zavatra mitranga satria manafatra vary ianao dia iza ny mahazo tombony ny mahazo tombony dia ny mpanafatra dia ny tatsa avy any an-tsaiko afarana vaizy io avy any Inde saina ny indianina mahazo tombony ny tatsany asa Vietnam Pakistan zay anafarana azy any fa le tatsa malagasy resaka barazy tsy vita resaka fotodrafitrasa nefa tsika tokony avita zany ny feo eno avy any tanàna rehetrarehetra any ahoana ny fahitanao an'izay karazana fanamarian'izay sy ny fihetsika ataon'ny fanjakana hoe manafatra vary zareo moa nanazava ny antony hoe fomba nafarana vary fa ny feonareo tatsa manoloana ny fanjakana manafabary mba tiana hoen'ny malagasy sy izao tontolo izao satria maro koa ny malagasy any velany
ia tsara fipetraka sy mitombona zay fanamariana napetraka Zokorina Rabe Mananjara zay. Miazakazaka tokoa ty fanjakana ty zany amina resaka hoe fanafarana vary avy any ivelany. Ny zavatra tiako tsindrina sy homariana eto aloha Zokorina Rabe Mananjara, na lay qualité sy lay tsiron'le vary fotsiny ary tsy mitovy. Na eo amin'ny resaka ara-pahasalamana fotsiny ary afa kokoa zany mihinana an'izany vary gasy, tsemaka, makaliko sy ny karazam-bary misy eto toerana noho ny mihinana an'ireo vary avy any anatin'ireo gony fotsy plastika ireo, lay hoe stock tampon moa fomba filaza azy. Fa misy ny olona any an-tanàna aloha zany Zokorina Rabe Mananjara mba misy ihany manandrana an'ireo satria misy mandalindaly any ireo dia miteraka lailay. Tsy hay hoe na alerzika na manahoana fa fanamarina tsetatsetsa tsy aritra fotsiny zany Satria ny olona anke fa zatra an'le na lay tsiron'le vary fotsiny ary Zokorina Rabe Mananjara dia hafa ihany makaliko. Zany makaliko zany, zany tsemaka zany na hoanina tsisy laoka zany mandeha. Ary tegna ao tsara mihitsy. misy tsirony. Ka iverina amin'ilay hoe le fanjakana variana manafatra an'le hoe ary efatra nisy hatramin'izay hoe fanafanana vary. Fa raha tena hoe mitsinjo ny fandrosoana sy entina hiavotan'ireo vahoaka madinika ary entina hiary amin'ny harem-pirenena mihitsy Zokorina Rabe Mananjara. Satria raha tsy resaka fotsiny zany ny velaran-tany any Somalaka zay najariany Somalaka zany zany. Firektara zany Somalaka amin'ny kapiteny. Misy ny velaran-tany zany aty ampita-tsinanana zay tondrany PC15 Valemarianina. Misy ny aty andrefana iny Anosy Boribory PC23, ny Anosy Boribory manko misy le centre sémencien, le fanaovana semence, fanjakana no mitantana an'io. Misy ny aty Ambotrarivo ny Somalaka rehetrarehetra ny Anony Velona. Zay Anony Velona zay barazan'ny Samaloto. Raha reo zany no andraisan'ny mpitondra fanjakana, fanajariana, fikarakarana na ny curazina barazy, na ny curazina principal, na ny curazina tertiaire sy ny secondaire, dia ataoko angambo Zokorina Rabe Mananjara. Fa tsy hanafatra vary tsony Madagasikara na dia tsy amboly ary Marovoay, na dia tsy amboly ary iny ambanivohitry ny Ambositra sy Fianarantsoa iny, fa hoe io le makalaotra io tena averina amin'ny asiny masompitra Madagasikara anazy. Tsy lantsika ny vary. Manana ambombava ndray Madagasikara mba hanondrana ndray aloha mba hisy Ridelix zay. Ary zay no ny fitsonjovan'ny fitondram-panjakana teo aloha nametrahana ny Silo Vodiala eo. Zay moa dia nisan'ny sarotiny mihitsy tamin'ny fotoan'androny satria nisy olona avy teto Antananarivo any nitarik'olona saika animban'io. Fa lay fivondronana le gao an-tanàna zany. Lay gao an-tanàna ny sakana non. Io anay io. Ekenay fa olona manatompo le Silo zay mipetraka ao Vodiala. Fa anisan'ny masinina raitra indrindra aty Afrika. Ary inona moa nametrahana an'io? Zany hoe entina hanatsarana an'le vokabary any an-tanàna zany dia sovanina ampidirina amin'io masinina io ivoaka Ridelix. Zany Ridelix zany moa tsy hoe fanambaniana antsika gasy fa na ny vazary mosolelaka tsara amin'izany resaka Ridelix zany. Ka eto zany dia manindry Zokorina Rabe Mananjara ary manararaotra satria hoe mandalo any ny ministre ny agriculture zay mbo afaka tompona andraikitra afaka amin'ny resaka aminy. Dia tsy resaka démonstration ketsalinina na resaka hoe fanetsana ny tokony atao. Fa nareo zao mahita tsara raha mitsofoka avy Vodiala mandrapatonga amin'izany toerana Ambotrarivo zany na iny RN3 za iny fotsiny ary dia anisan'ny fototra tsy mampandroso an'iny faritra iny. Iny RN3 za lalam-pirenena zany RN3 zany Zokorina avy Vodiala 20 kilometatra hatrany Vohitraivo. Fa tena sahirana koa ny fivezivezena amin'izany. Ka eto zany dia tia metraka hoe rehefa mba hany any ianareo jereo ny sobarazan'ny Samaloto sy ny Cura sy ny kanala maro samihafa, jereo ny barazana tokony misy barazany Anony Velona, ny Cura sy ny resaka digue maro samihafa, jereo ny barazana Ambovory, zany Vohitraivo zany. Misy sorsa rano daholo zany entina ambolena vary anatsarana an'le resaka hoe raha tena hoe ampandroso sy amelona le resaka fambolena vary eto Madagasikara. Ny zavatra tsintsiko manko Zokorina dia tia fitondram-panjakana ty ohatra tsy dia mitamaha loatra na tsy dia manantena loatra an'le tantsapa mboly vary. Nefa ny foto-tsakafontsika malagasy dia vary. Ka eto moa zany sady manentana no miteny. Io manko misy fomba fiteny Zokorina hoe atsipy ny tady tandroko ny omby, atsipy ny teny am-po malala. Ya,
Mazava zay efa nasianao resaka kely ihany resaka lalana zay mbola verimberina foana lizy hoe mbola tena manahirana ny any an-toerana ina ihany ty resaka hoe lalana resaka hoe ranomainty ty ohatrany fa resaka tsisy farany izy io fa nga tena tsisy fikitihana mihitsy. Raha voavy ny orana makany ranomainty dia tapaka mody rano makany ranomainty commune io ranomainty io commune farany atsimo andrefana amin'ny district na Paravaravola. Ny fitondram-panjakana indrindrandrindra eo anivon'ny faritra dia misy machine ao misy agent fanamboaran-dalana ary eto zany dia misondona ansainareo mpanolotsaina sy ny olom-boafidy ao amin'ny commune ranomainty io fa misy an'izay tsy fantako moa na tsy fantatrareo na efa nisy ihany niezaka nataonareo fa misy ny tantsavy eo amin'io commune io zay tsy ray tsy roa tonga amin'ny tena hoe mba ho sy fikarakarana ilay lalana avy eo ambody rano makany ranomainty na dia mba pasohana fotsiny ary dia totofana ry tapaka ary satria manana machine antsika manana fitaovana ka eto zany zay maheno an'izay resako zay dia vonina anampy amin'ny fomba fangatana sy ny taratasy rehetrarehetra mahakasika an'izay ohatra zay koa nareo any Bedidy ty Bedidy ty Zokorina Rabe Mananjara dia tanàna manan-karena io sady manana omby io manana vatosoa fa vokatra zay le lalana 45 km 570 km mianatsy manandrefana any amin'ny limitrofina tsara tanàna lay Bedidy io zany dia tany mamokatra ary tena mamokatra ninina zany zavatra ambolena any Bedidy dia vokatra fa eo amin'le famoahana azy zany dia lasa rarotin'ny mpandrara sy ny mpanambola maro samihafa dia zara raha mba hoe mahita kely vaza mihetsika lay vahoakana Bedidy sy ny manodidina ka eto koa zany dia mitovy an'izay ianareo ben'ny tanànana Bedidy sy ianareo mpanolotsaina ny président Fokontany afaka miara-miasa sika afaka manao an'ilay taratasy fangatana sy ny zavatra maro samihafa zay efa ndresanareo tamiko fa misy fitaovana zany eo anivon'ny faritra entina na dia hipasoka fotsiny koa ary an'iny toerana 570 km iny. Faranantsika amin'ny resaka politika le resaka eto Dr Raiksa fa mialohan'izay aloha resana kely momba ny tontolon'ny fahasalamana. Manahoana ny tontolon'ny hôpitaly sy ny hoe tontolon'ny fitsaboana any aminareo ny any tanàna sy ny any ambanivohitra rehetrarehetra any raha tsy resaka fa tsy ny hoe faritra loatra Paravaravola Ampitatsinanana sy ny sisa. Ny tontolon'ny fahasalamana Zokorina Rabe Mananjara dia misy tazo any. Misy ny atao hoe tazo mahery tsy fantatra na coronavirus fa io zany na hôpitaly mpanjakana na hôpitaly privé isanandro dia milatra ny olona fa ny isaorana an'Andriamanitra. Ny isaorana an'Andriamanitra zany mbola mitsinjo antsika vahoaka ny Andriamanitra dia zay olona marary zany mahazo tsindrona intelo dia miverina amin'ny fahasalamany. Fa io na amin'ny Ampitatsinanana amin'ny faritra Ambatondrazaka na ty Ampitandrefana faritra Paravaravola dia amintsika miteny zao zany na dokotera privé na dokotera mpanjakana fa ny tsikotsindrina resahana manokana eto dia mampalahelo ny mahazo ny hôpitaly Nanororo. Inona no mitranka? Ny hôpitaly Nanororo zany nisy tompona andraikitra ara-panjakana zany zay nijery an'ilay toerana hoe ho aremina ho réhabilitena zany ho atsaraina atao manara-penitra ny hôpitaly nasorona ny tafo fa mandraky ty ny androany tsy tafaverina ary ny marary zany zay marary mahafantatra dokotera dia any an-trano ny tsaboana any an-trano ny tsaboana zay zany ny problème ny hôpitaly Nanororo fa ny sisa moa misy an'ilay hôpitaly Fandidina Amparavaravola Tapitanana ao Antanambe koa misy klinika zay efa manana fahaiza-manao ka dia zay moa zany mbo isaorana n'ireo mpiarabelona sy ireo namana mahefa mba miaro sy mitsinjo an'le aina ao anatin'ny fahasalamana ao anivon'ny faritra sy ny toerana misy iny. Fa ny tiako resahana satria efa fandresaka commune Nanororo ihany za Zokorina Rabe Mananjara dia misy commune Vohimenakely. Ity zany dia ohatrany somary mivoana kely nefa marary koa zany le vahoaka anatin'ity commune Vohimenakely ity Inona mitranka? No ny asitsiko lay ben'ny tanàna. Lay ben'ny tanàna mihitsy zany no manao abus de pouvoir zany hoe fanararaotam-pahefana amin'le vahoaka madinika. Raha tsy teny fotsiny misy président Fokontany zany. Misy proof ve zany misy proof azo tsapahitanana satria le olona mihitsy ny tonga amin'ny tena au président misy an'izao ndreny satria raha tsy teny fotsiny zao misy miaramila ao. Misy miaramila ao zany ny karazana dasy
dasy zany zany miaramila détaché zany mankany amin'le commune anankiray. Dia ny famatsinan'io miaramila io io tsisy budget commune fa mitety trano asa hoe raika poka na ray vata ohatran'izay. Dia raha ny tokony ho izy comité de surveillance zany mandray an'io zavatra io fa tsy ny ben'ny tanàna. Hany ka lasa zay président Fokontany tsy mitovy hevitra amin'le ben'ny tanàna zany dia anaovana antso-jay ohatra ny fomba mahazatra ohatra ny aty atampony aty. Ka eto mitodika amin'ny chef district ben'ny tanàna makasika an'izay ben'ny tanàna na Vohimena kely zay mila jerevana ankaiky io raha namana io fa tena efa mikaikaiky na ny any anaty ala na ny any anony na ny ato atapy-tanàna Vohimena kely sy Vohimena be iny amin'ny poste iny dia tady akivy ny risom-pon'le olona. Le olona zany mbo fa miezaka mba isin'le fandriam-pahalemana amin'le hoe andaontsika mba hanafatra olona mpitandro ny filaminana mba hiaro an'le tanàna. Ny zavatra misy nefa ho contraire an'izay. Lasa izy ndray le ben'ny tanàna mihitsy mibaiko an'le maramila hoe atinareo miambina. Atinareo miambina. Lasa ohatran'ny hoe fitaovana anazy zany ireo tafika reo. Ka tsy ekeny saina zay zavatra zay fa eto zany dia miteny aminareo tompon'andraikitra, ao ny chef district, ao ny préfet de région mila fijerevana ankaiky ny zavatra ataony ben'ny tanàna na Vohimena kely io fa dia mizaka ny tseraninaina ny vahoaka amin'iny faritra iny. Ya, zany no zava-misy dia izay moa no tena hoe ilanan'ny fandarina takantony hainoana ny zavatra misy ainan'ny vahoaka zany any rehetrarehetra any dia heverina hoe tafitany amin'izay tokony antefany zay. Amaraparana antsika azy tonton Raix amin'ny mahafilohany RMDM manao amin'izay any amin'iny district Anaparafara vola iny no hitondrako ny fanontaniana zany. Tany apita tsinanana tany zany, apita tsinanany aloatra. Misy district Ambatondrazaka. District commune Merimandroso. Merimandroso dia nainoana feo. Andeha atao hoe feo aloha fa eto anao anamarina zay hoe toe-javatra tsy dia mahazatra loatra indrindrandrindra amin'ny tontolo politika. Any Merimandroso any koa moa Merimandroso Ambodivoara Kaloary iny misy fianakaviana moa any zany. Raha ny afaty amin'ny tenanay zany dia elo le feo hoe fandray hono ny RMDM sy ny mapary hoe maninona nisy fifandraisana mihitsy ny RMDM sy ny mapara dia hoe atay zany dia hoe tao Merimandroso. Inona ny zavatra nitranga manoloana ny izay hoe resaka ataon'ny olona zay zany zay nivoaka avy eo Merimandroso le resaka. Inona ny zavatra nitranga? Ya, lay feo moko toy ny atody raha foy mananelatra fa ny zavatra tena misy marina moa ary tsy mamenatra milazan'izany Zokorina Rabe Mananjara amin'ny mampitarika ny rody be mipanotra ny district Anaparafara vola ny tena dia tsy mijanony amin'ny Amparafara vola ihany fa hatrany aty Ambatondrazaka, hatrany Andilamena dia misy ireo namana izay efa niaraka hatramin'izay ary zay mahatonga ny RMDM hoe misokatra amin'ny ankolafy kely rehetrarehetra izay mitovy hevitra dia avondrona amina rody be mipanotra eto Madagasikara. Zay maha RMDM azy. Ny zavatra misy any an-tanàna any an-toerana dia maro zany ireo mpitarika mapara TGV mapara. Tsy fantatra hoe diso fanantenana mpitarika. Tsy fantatra hoe diso fanantenana ve sa nenina fampanetretena no resana eto amin'ny miara-manonja zany Zokorina Rabe Mananjara satria zavatra nisy zay zany tarika azy. Maro zany ireo namana rery-zalahy reo any tambonin'ny andro zany hoe zay le hoe tambonin'ny andro zay zany tambola tsy nisy lay hoe resaka fifidianana tamin'ny 2024 sy ny kajikajy politika hoe resaka mapara TGV dia efa naman'ny tena fa nanomboka teo amin'le 73 député zay nisy fihetsy-bahoaka moa teo amin'ny 13 mai tamin'ny fotoan'androny dia nanomboka teo zany nisy ny fizarana tanteraka séparation tanteraka dia hoe ny tena moa zany amin'ny mampitarika tiako Madagasikara ary anisan'ny mpamorona mihitsy tany an-tanàna mijanona matiako Madagasikara ary ny lasasany lasany amin'ny TGV mapara
ka am'izao fotoana zao zany za tsy mandanja le retsy fa tsy misy moko le fomba fiteny bolana nataony razana le retsy ty hoe kenda vomangana sesiky ny tanany miazakazaka avy any la tsy afaka mandroaka tsika tsy ranony kopa tonga namana vao mavomavo fa mba tsy lazako 20 ka hatramin'ny 5 isanjato membre ty JV Mapara amin'ny faritra Andromba Tanandava Mery Mandroso iny Paris-Tsokatra iny dia miaraka ato amin'ny RMDM. Misy moa ny mpitarika ny RMDM ary président régional misy Ambatondrazaka. Fa ny tena moa zany no manavanana andry zalahy reo dia nisy ny fihaonana natao ta Mery Mandroso tamin'izany fotoana tamin'ny faraparan'ny volana janoary iny dia maro zany ary tena maro ary misy moa zany ny fananganana birao misy tamin'izany fotoana ary misy tafiditra ao anatin'ny mpanolotsainan'ny RMDM ny sasany amin'ireo ekipany TGV Mapara. Inona ny tena hoe anton-javatra tena nahatonga ny ireo Mapara ireo zany tena hoe lasa nakaty amin'ny RMDM ary hoe tena hoe zavatra tsapandry zareo ary zareo no nanatona anao amin'ny hoe filohan'ny RMDM anao distrikana Paravola dia niraisinao tsara zao raisiko tsara mihitsy tena fampiresaka tsara tena miresaka tena ohatritsika zao tena mifametrapetraka mihitsy hoe zao ny zavatra misy ao anatin'ilay tontolo le diso fanantenana zay zay tsy arakaraky ny zavatra ny fampiresana tsy ny zavatra ny fanarana tambonin'ny andro le zavatra tao eny fa na dia zay samyzay eo anatiny ary dia lasa ny fanipaka mifampitory etseroa mifandaka mifampialona amina zavatra maro samihafa dia faresian-dahatra zay ngamba ny entiko anazavana azy Zokorina Rabemananjara hoe resy lahatra amin'ilay foto-kevitry ny RMDM izay dradradradraina isan'andro amin'ny no manjery rehetrarehetra mandeha gazety mandeha radio mandeha ny FB maro samihafa dia nohon' izay le faharesian-dahatra andry zareo amin'ny vondrona RMDM no nahatonga andry zareo ny antsony tena hoe aza mifanary le resy zay moa le fomba fiteny hoe aza tsika ao tsy mifanary hatramin'izay ao atsika niaraka fa nizarazarainy nelanelana tao anatin'ny 2 taona 3 taona fa zao tsika anaty koveta anankiray ifanampy ifamelona tsika ary tarika ny tolona hatrany amin'ny farany. Ny RMDM raha teo tsy hoe tony ranony kopa atsembany atsika hoe tonga namana vao mavomavo fa izay le hoe fiarahana ny zava-dehibe amin'izao fotoana zao amaranantsika azy satria mifanitsy amin'izay ihany dia le hoe fionam-be pirenena hoe tena hoe vahaolana manoloana n'izao rehetrarehetra iainan'ny malagasy zao dia alao mihitsy aloha tena misy zay fionam-be pirenena zay efa miteny an'izany daholo RMDM MANTIM ny SVM ny société civile PDB fikambanana maro samihafa hoe mila jerena hatrany amin'ny fotoana mihitsy ty raha ty fa anahirana izao zavatra ao raha izao no mitoy zany ahoana ny fahitany tonton Raeksa zay. Ya zay moa ny fihaonam-be pirenena zay zavatra efa fa nivondronana ny akolafy-kely rehetrarehetra zay nivondrana tao amin'ny RMDM tamin'ny 9 ny volana Jolay 17 volana Jolay tary bypass ary misy fiankevitra mafonja 9 eo ngamba zay fiankevitra zay nivoaka tao anatin'ny fivoriam-be fihaonam-be pirenena io ka eto zany dia iverina amin'le resako tamin'ny voalohany Zokorina Rabemananjara zany hoe efa nanota zany tsika malagasy dia mila ny fibebahana mila mibebaka tsika zany ny tandrifin'ny kristianina moa mibebaka amin'ny maha-kristianina anazy ny mpandala ny fomban-drazana sy ny sotoavana malagasy manao arak'izay mamety anazy zay fa hitambarana zany hoe somary atsidiko kely le resaka président Fokontany Zokorina Rabemananjara mikasika le resaka lisy-pifidianana fa raha ohatra ny any an-tanàna mba singaniko manokana zany distrikta Parafaravola zany satria misy ny fanentanana maro samy na eto Antananarivo ohatra tsy resy lahatra ny olona any hoe andeha hamonjy birao Fokontany jery lisy-pifidianana na misy tonga taona andeha anoratra ny anarany any amin'ny lisy-pifidianana tsy raharaha ny olona any zany fa sahirarany mahavarina anazy ka eo indrindra tsika na eo ary zay fahasahiranana zay ninninona resaka atao ninninona resaka ataondre mpitarika
fa ny mpitondra fanjakana zany zay mijoro am'izao fotoana zao raha tsy miverina mihitsy manao an'y fiaonam-be-pirenena ty fa raha io no tanteraka ny any ambany votrany zokorina arabe mananjara tsy sarotra tao tsy mba sarotra lana nify ny olo lany fa kosa manoloana n'le zavatra misy vu le situation ozy ny vazaha zay tsy raharaha iny olona zany resaka hoe ho any amin'ny fokotany na ny président fokotany any tsy mirarano zany izy loasa ny makany an-tanimbary izy lasa manao anaova tsy atakaly ny fameloman-tegna eny zany lisy mpifidianana zany ka eto zany dia mitodika aminare tompona andraikitra fa raha zay no tanteraka zay fiaonam-be-pirenena zay ary raha tsy miaina am'izay miverina am'izay fiaonam-be-pirenena zay tsika Madagasikara tsy androso sady tsy lamina tsisy filaminana eto fa ny teny ataoko fotsiny zany dia hoe mila ny bebaka tsika malagasy amin'ny fomba rehetrarehetra na amin'ny lafiny maha-kristianina na amin'ny fomba amin'ny lasin'ny fomban-drazana mila atao ny fiaonam-be-pirenena amin'ny lafy valonosy 320 faritra foko 20 mila mpiona rehefa misy zavatra tsy milamina eto zokorina arabe mananjara io moa zany dia fangatana sy toromarika ary fady fampianarana zay no entitsika eto amin'ny ivon'ny Ainomanjery sy ny radio miara-manonja fa asakasaka zay anaraka an'izay fa zay resaka zay zokorina arabe mananjara tsy hoe tantora iaka sa mahay fa io misy tsindrimandry hoe ato ny lalana tia ny zavatra tokony atao ka amiko manokana zany ampitaina zay rehetrarehetra zay ampitaina amin'ire tompona andraikitra fa tokony ho isy iverina tsy hoe iverina fa tokony ho isy ny fikaonan-doam-pirenena atao eto amin'ny tany sy ny fanjakana eny ary isaorantsika tonton X zay filohan'ny rodobe ny mpanohatra amin'ny demokrasia eto Madagasikara amin'ny distrikana Parafaravola sady filoha ihany koa izy mpitarika ny tatsa zany fikambanan'ny tatsa miafitena any amin'izany atoerana zany teninao farany ary ny teny farany dia misaotra sy mankasitraka tamin'ny fandraisanareo teknisianina sy ny mpanao gazety tato anatin'ny zao fotoana zao fa io moko zany misy fomba fitenitsika zokorina arabe mananjara hoe savorovoro kiratona ao anatin'le savorovoro zany Madagasikara satria zavatra misy eto any nazare samy ao anaty fanjakana sa ao anatin'ny gouvernemanta sa ao amin'ny ministera tsy mifankahazo ka zay tsy fiankazahoana zay tsy anareoreo ihany fa nany aty avelany koa zany dia misy azay zavatra zay ka zay zany mahatonga an'le mbola ho averiko eto hoe tokony ataon'izao fitondram-panjakana zao laharam-pahamehana ny fiaonam-be-pirenena io moa zany na ho zaraina hoe isaky ny faritra rairay avy hoe faritra 320 na izaraina isaky ny hoe any amin'ny distrika any amin'ny fivondronana fa ny tena tsara tokony hoe mamety anazy zany dia akarina eto amin'ny Tananarivo zany satria eto any misy an'izany mamasina zany misy mbola misy ny doan'ny rovana Ambomanga sy ny sisa misy an'ireo Sojabe sy ny karazan'ireo ka nareo fotsiny ary dia efa miteny amina Ainomanjery maro samihafa hoe tokony ho isy zany fikaonan-do-pirenena zany ivononan'ny malagasy rehetrarehetra na lafiaviany avaratra na ny any atsimo na ny atsinana na ny antrefana dia fangatana sy toromarika fa io moa arakarak'ilay mpitondra fa ny teny farany zany dia hoe mba ataovy re zay fikaonan-do-pirenena fa zay ihany lalana tokana ivoan'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy amin'ny fandrosoana io moa zany atsipy ny tady atandroko ny omby atsipy ny teny ampony malala mankasitraka tao dia ianao no ankasitrana tonton X nitondra an'izay fanazavana zay fandraisana anjara ary tsika moa dia miezaka manao an'ilay hoe fahaizana miaino sy fahaizana ihany koa mandray zany sy mamakafaka ao anatin'ilay raharaha mito ihany ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mada fa hiditra eto ifaniry Razafy Manantany anohy ny fandarana ary efa misy ihany koa ny mpisehatra manaraka zay efa tazana ao ambadibadika ao dia hiakatra eto ihany koa hiaraka amin'ny namana faniry Razafy Manantany miarabanao faniry ndahoary zatsisy misaotra rina dia sady miaraba no misaotra n'ireo teknisianina marobe ihany koa ambadiky ny sary sy ny feo ny mpijery sy ny mpanaraka atsika singarina manokana ranabavy ry akady vato ireny misy azy tena mpanaraka atsika izy reny ary
mangataka zay kokoa zay de tolorantsika zay ny namana any Atsirabe any faritry karatra ihany koa ny any Brest La Réunion Sainte-Anne misy mpanaraka atsika any amin'izany frontière ny Suisse sy Frantsa zany ihany koa dia misy mpanaraka atsika ny Montpellier Orléans marobe misy ireo ahitana ireo malagasy izay manaraka atsika dia arabaintsika rehetra koatrany eto atoerana moa zany zay ny amin'ny akabeany fiarabana zany fa de amty larbi fa 9 volana febroary ity tsika dia isafidy resaka tontolo ara-toekarena fa akoatran'izay tsika dia iresaka ihany rehefa aveo ny zava-misy tainy ampanaovana ny fitsidiana samihafa teny zay nandehana ny délégation avy amin'ny antokotiko Madagasikara satria efa misy eto atoerana amin'izao fotoan'izao ireo délégation zay niara-dia tamin'ny Filomary Karavalmanina fa misy ihany koa zay tsy maintsy hiatrika ny adidy amin'ny pray-tanindrazana izay ka araka amintsika rehefa avy eo ny solombavamboaka fetra Rahalamijafombololona zay hiresatresaka izany lafin-javatra mikasika ny disy ny zava-misy izany fa ety ampiandohana moa dia tiako ny manamarika amintsika fa Andriamato Motarson Rakotondrina Alleluia zany no hiara-dalana amintsika indray ataorina ny tonton Rayex ny vahiny moa zany sy ireo mpano hevitra araka ny fanambarana isirina tamintsika de hoe maro be mihitsy izy ao no mangataka ny hiditra eto amin'ny plateau ny miara-manonja ary itsika moa dia manokatra malalaka amin'ireny vahiny sy ireny olom-pirenena na fikambanana na antoko politika afaka anio hevitra zany ary zay mihitsy ilay safiditsika hoe aleo lay olom-pirenena tompona andraikitra mihitsy no hiteny amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena dia noraisitsika izay ary ny mahafinaritra dia marobe ianareo no manoratra anarana no miantso ary ny miresaka mivatana ihany koa dia eo mpandaminana azy ny tompona andraikitry ny fandarina zany ao anatin'izay fivahinianantsika ho amin'ny fanionkevitra izay satria izany moa de hoe isiny lay fandaminana zany mba afahana zany mametraka zavatra tsara sy matitra atolotra ho an'ny mpanaraka sy ny mpiaino antsika ka alohan'ny anomboany adevitra sy nyresadresaka dia iarahaba an'Andriamato Motarson tsika tafaradalana amintsika indray androany amin'ty alarbi fa 9 volana febroary ity miarabanao faniry ary miaraba ireo rehetra manaraka izao fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS zao dia faly indrindra tafahoana aminareo indray amin'ty androany fa 9 volana fevrier ity ary dia hitondra aminareo ny famakafakana ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena amin'ny sehatra iraisam-pirenena mba hafantarantsika hoe makaiza marina isika ty miara-abanareo any Toulouse nareo any Paris hotahin'ny tompo daholo tsika rehetra tompoko miaraba ireo tsy maty foamanaina any amin'ny faritra varatra Atsinanina iny Bekandrefana amin'ny Madagasikara iny arabaina tsy maty foamanaina ary de mirary fampiononana mandrakariva ho an'ireo niara-mboina mampahery sy mampionona azy ireo amin'izany eny ary de miarabanao ihany koa miaraka eto isika fa ny vaovao aloha zany aloha mentsika ihany tamin'ny folora maraina teo raha ny zotra n'ilay rivodoza Dumako zany rehefa avy tao Maiva tanàna izy de ao Ambatoboiny misy azy amin'izao amin'ny resaka izao somary efa miena ny heriny zany satria de mahafaka eo amin'ny 120 kilometatra isan'ora izy ary ny rivotra eto moa zany de eo amin'ny 530 kilometatra isan'ora eo ny tafiotra dia tsy de hita firy ary ny orana zay miaraka moa zany de efa somary misy fienany zany ary de foana avokoa ireo loza zay miloko maitso, mena, mavo, manga ho an'ireo faritra rehetra zany zay nanomezana ny teonivo ny mpamantatra ny toetrandro tamin'ny omaly sy ny androany vinavinaina ivoakan-dranomasina zany i Dumako zany raha ny ionivo ny famantarana ny toetrandro raha ny vaovao samihafa fanaizana zany aza ny dega de misy any aloha zany ny amin'ny zavatra zay napetrany tamin'ireo toerana zay nandalovany ny Soanieran'ny Vongo, any Sainte-Marie, Ambatoboiny, Maiva tanàna sy ireo faritra samihafa moa zany dia misy an'ireo hazo nazerany, ireo trano zay lasa ny tafo
reo toerana maro samihafa zany a zay nahitana an'izay tranga fahampotehana zay. Tsy mbola voamarina treto hoe misy ve ny maty sa ny tsy maty fa ho hitantsika moa satria ny BNGRC ihany no afaka mamoaka zay antotanisa ofisialy izay. Fa milatsaka ihany koa ny vaovaontsika satria fatatsika moa zany fa any ny faritry Mananjary any no misy ny filomarika Ravalomanina sy ireo délégation miaraka aminy dia misy fanadiovana tanàna any misy fandraisana andraikitra fikarakarana ny mponina any vokatry ny fandalovany rivodoza Batsiray misy ihany koa any fanamboarana ireo fotodrafitrasa any fiangonana, fotodrafitrasa pokon'olona, fotodrafitrasan'olona manokana zay hanomeza ny filomarika Ravalomanina sy ny antokotiko Madagasikara tanana ho an'ireo vahoaka ny toerana ary dia miasa mafy araka izany ny délégation any toerana ka efa ao ny sary zay nalefa ny Germaine Menjanary zay asa nataon'ny antokotiko Madagasikara tao Andovosira. Andovosira dia tanàna ao Mananjary ary misy toerana zay hilalaovan'ireo tanora, misy toerana ihany koa malalaka zay ifamorin'ireo vahoaka eny Mananjary rehefa tonga ny fotoana indrindra rehefa faran'ny herinandro potika ary nalota tanteraka zany toerana zany dia niditra tsehatra ny ekipa rehetra avy amin'ny antokotiko Madagasikara niara-lentina tamin'ny fokon'olona nanadio ary niezaka zany namerina tamin'ny laony ny tanàna Andovosira. Dia iangavitsika namana teknisianina ndrotsaka ny tsara aloha zany satria vaovao avy amin'ny namana Germaine Menjanary zay manaraka ny filomarika Ravalomanina sy ny antokotiko Madagasikara izany. Amin'izao fotoana izao eto amin'ny fokotany antsoina hoe Andovosira no anatanterana sy aloizan'ny antokotiko Madagasikara ny asa fanadiovana ny tanàna ny Mananjary amin'izao maraina izao. Raha araka ny hitantsika izao dia ety amoron-dranomasina no toerana anatanterana izao asa fanadiovana izao. Tsara dia tsara ny andro satria dia mibalika ingabe masoandro eto Mananjary amin'izao ora itenenana izao na dia somary nisy rotsakorana kely any aza ny maraina teo nisindry izany ary afaka manantanteraka ny asa fanasoavana ho an'ny mpiarabelona ny antokotiko Madagasikara. Hitantsika tsara fa misy olona miasa ato aorinana iato amin'izao fotoana izao asa fanadiovana nyity toerana ity manana ny lanjany ho an'ny mponina eto Mananjary indrindra fa ho an'ny vahoaka eto amin'ny fokotany Andovosira ity toerana ity. Eto indrindra moa zany akaiky eto ny solitena pokon'olona zany izay miara-mentana sy miara-miasa amin'izao asa fanadiovana ny tanàna ny Mananjary zao. Mba azonao ampahafantarina ve hoe inona moa zany ity toerana zay anatanterahana fanadiovana ity amin'izao fotoana izao? Nanomboka hatrany amin'ny 2007 zay niady amin'ity toerana ity fahadiovan'ity toerana ity mba ho fisangasanganana filoloavana fanaovana fanatanjahantena efa be dia be ny fotodrafitrasa izay nisy tamin'ity toerana ity ary vao sy ela kory vao tamin'ny farany vao tamin'ny volana aogositra teo misy tournoi foana eto amin'ity toerana ity ary misy andraisan'ny distriktan'ny Mananjary rehetrarehetra amina fandraisana anjara amin'ity toerana ity. Zay toerana ity dia efa nomena anarana hoe Bela Beach ity toerana ity ary ny tanjomanay amin'izany dia mba ohatran'ity daholo zany ny plage Andovosira rehetrarehetra izy ity efa misy fotoana izy ity efa tonga hatrany atsimo be agny hatrany avaratra be agny misy zanaka terrain dia efa misy sambona menome anarana sy tokatokana daholo ny toerana rehetra ty amin'ity faritra ny plage ny Mananjary ity tamin'izay fotoandron'izay fa matetika dia andro raha ohatran'izao no manimba ny fotodrafitrasa ity. Tena manandanja be aminazy ity fa ararotina ny tongavanareo surtout moa nareo amin'ny antokotiko Madagasikara zay manome tolo-tanana anay ety hoe anampy anay ety amin'ny famerenana an'ity toerana ity mba hoe mitoerana fialamboly sy fanatanjahantena ary mba hoe hialana amin'izay fomba mahazatra. Zay zany tena tanjona lavitra anay amin'ity toerana ity mba hanaovanay ansoavo ary dia manentana koa zany eo amin'ny mponiny Mananjary araka ny fahitantsika anazy teo zay satria nadio fa toerana efa nadio izy ity nefa noho ny fandalovan'izao rivodio zao dia ohatran'ny tady iverina indray toerana tale fomba teo taloha.
Ya makasitraka anao solotena Pokonila zay miasa eto ianao moa nilaza teo hoe président ny association zay isan'ny nikarakara nyty toerany ty hatramin'izay mazava ho azy zany fa misy tombontsoa lehibe ho an'ny vahoakany Mananjary indrindra fa ho an'ny région mihitsy zany na ny faritra mihitsy zany ny fahavitany ity toerana ity izay ihany koa no mahatonga zany antokotiky Madagasikara hoe miezaka hatrany mijery ny lahara-pahamehana ho an'ny vahoakany Mananjary satria raha hitantsika ny tantaraina teto amin'ny fahitalavitra MBS ny omaly dia nisy ny fizarana fanampina tamin'ireo fokotany telo samihafa ankoatry ny efa nahazo ny alady arivany iny ny tanjona dia fanampina ny vahoaka izay traboina eto Mananjary sy fanarenana ny tanàna ny Mananjary mbola hita fasiresaka amin'ny secrétaire général ny antokotiky Madagasikara atsika rehefa avy eo fandao aloha rahantsika ny fizotra ny fanatanterahana ny asa fanadiovana nyty toerana ity. Araka ny hitantsika teo dia miara-mentana mihitsy ny fokon'olona zany ity amin'ity fokotany ity manatanteraka izao asa fanadiovana nyty sisin-dranomasina eto Mananjary ity. Araka ny fanambarako terim-piandohana ihany koa dia iresadresaka tsika rehefa avy eo amin'ny secrétaire général ny antokotiky Madagasikara zay mitarika ny délégation iraka avy amin'ny Filomarika Ravalomanana manatanteraka izao asa fanadiovana sy fanarenana ny tanàna ny Mananjary izao ihany koa ny fanampina an'ireo vahoaka sahirana ara sosialy moa zany eto amin'ity tanàna ny Mananjary ity. Andriamatoa secrétaire général inona no antony nahatonga hoe teto indray no nanatanterahanaareo ny asa izay fanaonareo toy ny fanampina ara sosialy ny fanampina ny vahoaka ny Mananjary tamin'ity maraina ity. Ny tiako tsindrina aloha zany ety am-piandohana dia zahay délégation taritin'ny Filomarika Ravalomanana nankatia Mananjary miezaka manampy ny olona amin'ny lafiny rehetra araka izay tratranay atao mihitsy dia miainga amin'ny zavatra filan'ny olona sy zavatra tediavin'ny olona no izahanay hitondra fanampina. Ny androany zany zao dia teto no misafidy ity toerana hitantsika ity dia kianja filalaovana baolina ety amin'ny plage zany. Dia ny tanora no nangataka satria simba tanteraka ilay izy ravo. Dia ny tanora koa no entaninay niaraka taminay manarina anazy. Misy ihany moa nefa olon-dehibe mpikambana eo amin'ny team zany fa ny tanora no tena niezahana no nentanina tao anatin'ilay izy. Natao ity zany mba ahafahana manarina indray an'izay kianja filalaovana baolina ety amin'ny plage ety amin'ny plage Bela Beach ety izay zany satria izay no tediavin'ny tanora teto aloha mba ahafahana manana activité ary ny hoe ny fangatanjareo ihany koa dia hoe team plage anisan'ny tsara eto Morondava Mananjary azafady team anisan'ny plage tsara eto Mananjary dia miezaka izay manolo tanana manampy ary manampy amin'ny eto koa anisan'ny tena betsaka ny ravatrano sy ihana dia entaninay miara-miasa miara-mentana avy eo moa izay mizara fanampiana ho an'ny olona eto ihany. Hitantsika izao moa zany dia madio ny ity moron-dranomasina ity ny tanjona hatrany dia fanampina ny mpiarabelona araka ny fanambarany secrétaire général ny antokotiky Madagasikara izao. Manasanao hatrany tsy saraka amin'ny fahitalavitra MBS ary anaraka mivantana ihany koa ny vaovao izay miainga avy ety Mananjary. Ya isaorantsika ny namana Germaine Menjanjanahary zany nandefany ny vaovao izay avy any Andovosira iny. Tena ao anatiny le hoe asa tokoa ny antokotiky Madagasikara ny toerana any ary dia miara-miosina amin'ny vahoaka mitondra zay tena hoe hery rehetrarehetra zany mba ahafahana amin'ny fametanana ary tsy rery ny fokon'olona ary Mananjary ary ny ezaka moa zany dia ezaka ao anatin'le hoe malagasy mifanampy mihitsy izay ataon'izy ireo izay. Rehefa misy ny vaovao avy Mananjary dia hoezahantsika rotsaka atao anatin'ny fandarana ihany koa zany. Andriamatoa Motarson ataoko hoe tsy aritra aloha zany fony teny ny fanontaniana hoe ino ny zava-misy amin'ny Mananjary ny fijerinao azy aloha zany alohan'ny teny idirantsika amin'ny adefitra. Dia nasehon'ny président Ravalomanana fa rehefa eo anatrehany voina ohatran'izao mila mifanometanana mihitsy fa tsy vitany fotsiny le hoe le cyclone dia tena nisy masony. Mba ohatrany nahagaga ihany na eno amin'ny ministra ny fitanterana sy ny météorologie ny teny izany. Cyclone nge faniry
tenenina teknika hoe mouvement stationnaire circulaire uniformement varié ary io misy colonne foana io de rehefa ao anatin'iny centre an'le cyclone iny ianao de mahita masoandro satria misy colonne iny fa tsy vitany hoe izay vao nisy masony misy masony foana io fa ny hoe ambany ny pression samba tonotony ny pression mahambony be an'le colonne sy ny tsy mahambony azy fa ny zavatra tena tiana hotsipiana am'izao manam-pirofo ny tim fa tsy ny mandobary no atao fa tena manao tolo-tanana ho an'le vahoaka manampy am'le zavatra simba sy le zavatra tokony ho atrehana fanarenana maika ny fiainan'ny olona fa le olona very fananana ravatrano sy ny etsetra mamoy fo angeny olona mba tsy misy olona mandoro tena sy mamono tena ary eto Madagasikara am'izao fa raha ny zavatra iainana tena tokony tonga am'izany ary tena tsy ho zao fotsiny ny zavatra anina fa dia misaotra amin'ny président Ravalomanana aloha nanao an'izay fa tena ankasitrahana azy tokoa zany. Zay moa le hoe fahaiza mitarika le leadership zany hoe betsaka ny zavatra azo atao anomezana tanana ny mpiaramonina ao anatin'ny loza zay mahazo azy. Betraka koa ny zavatra tokony hijoroana amin'ny lafiny zavatra rehetra dia naseho ny Filomarika Ravalomanana zany zay fahaiza mitarika ho an'ny Antokotiko Madagasikara zay sy fanomezana fanampiana ho an'ireo niarambona nandritra nyiny fandalovana Batsiray iny. Ity moa zany de ho hitantsika eo indray satria lasa Batsiray tonga klifa somary lamdama tonga indray Dumako de ho hitantsika eo ny dega avelan'ny Dumako zany efa misy hafa indray any naninany ohatry somary hafahafa kely le anarana fa ho hitantsika eo indray moa fivoaran-draha raha samy hafa fa iverina ny adevitra an'izay andry matomotarison raha ny adevitra ny fanaovantsika am'rahala mianaka nandritry ny herinandro maromaro zay de niresaka ty 12e fête tsika na lay famatsina arabola zany zay omeny ny vondrona Europeana zany anaovana fampandrosoana indrindra moa zany aty amin'ny tany afrikana io de vola tsy averiny io raha ny fandaminana ny Union Européenne tamin'ity tetikasa fête ty zany na Fonds Européen ho an'ny fampandrosoana zany fa zay eo ihany mialohan'izay dia hisy fivoriana zay ho tanterahany ty vondrona Europeana ty raha ohatra ka ny tokony izy de manomboka amin'ny faran'ny herinandro zao zany rapitso itoravaka pitso zay fivoriana izay ary izany de raha am'ireo firenena afrikana maromaro vitsivitsy zay nitsongaina manokana hiatrika an'izany fivoriana izany zay angamba no aleo aloha anombohan'ny adevitsika satria ianao de anisan'ny vohy mandrakariva ny fietsika ny vondrona Europeana ianao de nivohy mandrakariva ihany koa ny amin'ny mahazava-dehibe le 12e fête satria ahafahana manao fampandrosoana ngeza be mihitsiny lay famatsim-bola ao anatin'ity vola zay omeny Union Européenne ty fa io koa tsy le fête ihany fa misy le hoe FEC na ny Fonds élargi indray an'ny FMI fa misy koa lay BEI na ny Banque Européenne d'Investissement mbola ny vondrony Européana daholo zany hoe ny mpamaja vola de manana an'ireo tetikasa maro samihafa ahafahany zany manampy ireo firenena zay miara-miasa aminy io moa zany le hoe multilatéral zany ka zay angamba anomboantsika ny adevitra lay fivoriany vondrona Européana any matoa motarson eny misaotra anao faniry ankehitriny moa zany taloha izy io antsoina hoe accord de Cotonou ny fiarahan'ny vondron'ny firenena ACP Afrique Caraïbe Pacifique sy ny Union Européenne fa zao izy io vaina hoe organisation des États Afrique Caraïbe Pacifique somary novainy kely ary zay indrindra no mahatonga ny hoe misy an'io fiaonana io any Europa ankehitriny mba hamaritana indray ny fomba hiara-miasa hoe ny thème majeur zany ho atao ao anatin'le akoro vaovao fa ny zavatra tena nahatonga antsika niresaka an'izy io angery faniry de zao nisy zavatra niresahantsika tapa-bolana lasa 3 semaines lasa hoe mba hafahafa ihany ny fiainona an'le tatitra ny solotena ny Union Européenne eto Madagasikara raha ny teny hoe de everina fa mivoatra tokoa ity ministeran'ny fitsarana ity ministeran'ny justice fa ahitana fanantenana mihitsy fomba ny tenenany azy zay tsy amin'ny teny gasy moa mazava ho azy fa amin'ny teny frantsay
hoe tena mahavelom-bolo ny zavatra hitranga ato anatin'ity ministeran'ny fitsarany ity 3 semaines teo izy ny teny an'izay zao ny ministra ny fitsarana ny ala tsika efa nyteny hoe ahoana raha mahatonga ny état de droit eto tsy misy miara mahita an'izany tsika rehetrarehetra inona moa ny anaovantsika hoe tsy misy ny état de droit ny indicateur aloha no amentsika constitution voahitsaka isan'andro amin'ny gouverneur amin'ny nomination isan-karazany voahitsaka isan'andro ny zay zany rehetrarehetra zany hiérarchiana texte tsy misy mandeha am'zay de gaga ianao maheno an'le hoe mahavelom-panantenana ny zavatra mitranga ato amin'ny ministeran'ny justice bianco tsy miasa misy DG misy inona tsy miasa ny zavatra avoaka ny tribonaly tsy mandeha am'zay loniny de gaga ianao ozy ny fitenenana azahako za manokana ary faniry rehefa mazavatra mahita zavatra ohatran'ireny hoe tsy azoko je ne comprends pas pourquoi il tenait ce genre de langage le représentant de l'Union européenne tsy azoko mihitsy lizy de niezaka namantatra de hitondra n'le fanazavako an'lizy fa azoko lizy zao fiheverako azy mazava amiko ny nahatonga azy nanao an'io verina kely amin'ny tantara nanomboka tamin'ny 2014 hatramin'ny 2021 ke le 11e fête zay le fito taona tamin'ny 2014 izy nanao fifanarahana tamin'ny gouvernement Rajonary Mampianina petraka ny hoe état de droit démocratie bonne gouvernance transparence sy ny etsetretsetsa de zao za olona ny asa tao anivon'ny arenakibony tany tamin'izany vao niakatra io fitondrana io de hoe hovaitsika ny code minier telo taona taty aoriana ry faniry rehefa nanindry reto Union européenne de ozy ny président Rajonary Mampianina mantsony mpandraraha teo amin'nivon'ny arenakibony tany hoe fiza miteny aminareo vaina le code minier gagany io lay tsy miovy izy zany satria efa nanindry reto ny tiako resahana am'izay rehefa ireo olona ireo no manindry ny fitondrana manaraka amin'ny fitondrana ary ny zavatra ataony keo ange tsy hoe tsy marina fa marina ny zavatra ataony de tonga tamin'le hoe ataoviny démocratie raha natadidy tsara ianao ry faniry raha mato ministra am'izao tena nanenjana mihitsy tamin'izany nataony démocratie afaka ny teny ara-dalàna izy moa zany ohatr'izay dia inona ny zavatra nitranga ataoviny état de droit tsy maintsy nanaraka le fanjakana safy inona ny toyiny nitarika ny fanovanan'le prime ministre zay de nanomboka teo vita ny empêchementny président Rajonary Mampianina nanindry mafy reto Union européenne reto zay tsy piako fa maninona moa zany izy nanindry mafy zay ny zavatra ny fanarahana nataonao soni démocratie état de droit bonne gouvernance transparence etc ary zay foana hatraty amin'ny 2021 tokony natao fantanina mipetraka hoe fananininy zay zavatra zay ohatra ny somarina votsobotsitra taty amin'ny taona 2019 fanazavana hitako ry faniry de zao azadiny fa la Frantsa ao anatin'ny membre permanent conseil de sécurité tena ohatrany hoe mba anisan'ny firenena lehibe izy zany ao Europe izy dia deuxième économie ao Europe izy ao aorinan'ny Allemagne ary amin'ny relation internationale everina fa i Frantsa no mahafantatra bebe kokoa momba ny Madagasikara ka raha misy zavatra mitranga eto Madagasikara de i Frantsa aloha no angatahana hoe inona ny zavatra mitranga de mba manome an'le heviny izy ary amin'ny zavatra ohatran'ireny moa tsy hoe manome hevitra fotsiny fa mitondra support document ozy ny anglisy anaporofona hoe zao le zavatra mitranga ary efa zany hain'ny olona rehetra zany de manao an'izany izy am'le zavatra mitranga fa ny zavatra nitranga miverina am'izay zavatra hitako tapoka maly tany amin'ny rapport nivoaka ary de nampitain'ny RFI zany tamin'ny fotoanandro tamin'ny 2019 hoe
Nya président Rajoelina de lany tamin'isa 5 faingo zavatra dia président Maravalomanana 4 faingo quelque chose de ny zavatra ny soratana tamin'io de zao hoe tena bien élu tena voafidy tsara mihitsy a io président Andry Rajoelina io ary de napino moa ao anatin'le document hoe sady no amarininy mpanara-maso ny vondrona européanina io fifidianana io ary de tsy nisy resaka hafahafa mihitsy tamin'izany mariako anefa fa efa nanao fanambarana sy fihetsiketsehana lehibe mihitsy ny pomban'ny président Marc Ravalomanana ny amin'ny tsy fetezana io fifidianana io tamin'ireny fotoana ireny fa reny zavatra rehetrarehetra reny zany a ohatran'ny hoe namboarina tsy hivoaka araka ny tokony ho izy fa de nankalazaina document officiel zany a hoe bien élu le président Andry Rajoelina 55 et 44 ary dia reconnu par ho amin'ny olona rehetra zany a tsy nisy saritaka mihitsy le valim-pifidianana fa de nekena ary lazaina fa hatramin'ny taona elaela mihitsy ny tsy nisy an'izany teto Madagasikara fa zay vao nisy la Frantsa io no manao an'izay a de lazaiko fa zao izy no manaparitaka an'io vaovao io a eo amin'ny sehitry ny Union Européenne amin'ny relation internationale hoa izy no lazaina fa mahafantatra bebe koa amin'ny Madagasikara dia anontaniana rehefa misy zavatra mahakasika amin'ny Madagasikara ka zao rehefa nitrangy ty zavatra nambaran'le ambassadeurny Union Européenne ty hoe mahavelom-bolo mahavelom-panantenana ny fitondran'ny ministeran'ny fitsarana eto Madagasikara ny amin'ny zava-misy a gaga ianao herinandro taoriana zay mipoaka le mbitigaita ny herinandro taorianan'izay mipoaka ny raharaha zany hoe tsy fantatra le ao anatin'ny vondrona européanina ve ny zavatra mitrangy eto Madagasikara na fatany fa diplomatiquement afenina zay mihitsy tonga de mazava ary de mazava amin'ny olona rehetra misy zavatra hafahafa di zara no mipiloty an'io zany mazava ho azy a fa ila Frantsa izy foana ny référence rehefa vao Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena di izy no anontaniana di izy no piloty an'io ary fantatritsika tamin'ny septembre 2021 le niona tamin'ny Macron izy 2021 dia nga Macron moa nga président Macron kizitina mihitsy amin'ny président Andry Rajoelina fa fantany angety zavatra mitrangy eto Madagasikara ty hoe tsisy mandeha am'izay laoniny na fitantanana président américain moa de miteny hoe alatra be vava misy eo Madagasikara président Macron tezitra de tonga de nakeo am'mpanao gazety de niteny hoa de miverina de nidy atrano niaraka tamin'ny président Rajoelina fa ny zavatra nitranga ny filoha Andry Rajoelina indray no ny sinob ozy ny fitenenana any président Macron rehefa tonga tany amin'ny ONU izy indray nanao hoe Frantsay de tena mbola tsy miala amin'le fotokevitra mpanjanaka izy indray nanao an'izay fa tsy président Macron nanao ity fitondrany ty zay ohatr'izay le zavatra mitranga zany hoe nanafo ny président Macron ny fahalemeny io fitondrany io tato anatin'ny fotoana fohifohy arangamba rehefa mivoaka ny didim-pitsarana mahakasika ny Apollo 21 azadino fa nisy colonel vazaha tao anatin'iny ary araka mifantatra io colonel vazaha io Saint-Cyrien koa io François Philippe izay le anarany ny zanaka io no no nangataka tamin'ny fikambanan'ny Saint-Cyrien hoe tojerevana fotsiny dadanay raha tsy diso totra ny ray promotion amin'ny chef d'état-major frantsay zao de ohatra ny mba nanao hoe mba ahoana ny fandehan'io tantara io de tonga taty izany tonga taty Andriamatoa Sarkozy nandeha taty de ohatra ny tsaitsaika fotsiny moramora izy nefa raha ny zavatra mitranga mbola misy bracelet de tsy tokony hivoaka de izy ny tonga taty de nangingina teo le resaka mbola tsy mivoaka le fampiakarana angamby izay fitsarana ohatrohatr'izay dia ohatrohatr'izay ny fandeha le fitsarana de inona ny zavatra mitranga ary za de mieritreritra fa ny Frantsay ato anatin'ity zavatra ity mahafantatra tsara fantany ange hoe ny ministre Mine
nangalatra vaton'olona tany Fianarantsoa efa nilazako teto toromalinina 34 kilo eo anisan'ny qualité tena tsara zany tsy hita ary za raha tsy nangalatra izy raha ohatra ka natao passation io ka ao amin'ny prime ministre raha ao amin'ny prime ministre zao fa ny zavatra eno ange ry Faniry de zao hoe nalefa ny tany an-dafy io ary nisy fifamaliana tamin'ny prime ministre ministre ny finance tamin'izany fotoana sy izy ministre ny minina akoatran'izay mifandeha amin'ny volamena zay zany resaka ray eto le resaka ministre ny fitsarana de ny olona any an-dafy moa miteny hoe raha izay no amoaka ny dossier amin'ireo ministre reo hoe ao ny écran plat ao ny bonbon ao ny anina feno Facebook angamba fa de mananina kely Facebook raha avoaka dory inona zatra fantatry ny frantsay service de renseignement frantsay zany ange ny employé kely rehetra amin'ny amba mizara doly de mapakatra doly fantatry zany fa maninona ny européenne no milaza fa mahavelo-panantenana ministre ny fitsarana eo mihitsy le zavatra tsy azo de zao fahafantarako azy document zarain'ny frantsay amin'reto union européenne reto satria izy prépondérant amin'ny relation avec Madagascar dia tsy de zay loatra fa passe-pasoany ka zao je voudrais faire un appel avec les ambassadeurs ou l'ambassade des pays cités ci-dessus hoe ao ny fanjakana espagnol ny ambassade ny Espagne ny ambassade ny Italie ny ambassade ny Belgique ny ambassade ny Norvège reo mba anisan'ny économie le bebe ihany ao Europe marina aloha fa Frantsa sy Allemagne foana voalohany fa so de ampiasony reto frantsay rapport ataony la France reto nareo fa ny zavatra ny tenenin'ny journaliste anankiray ary any amin'ny revue Marianne Fakomaly hoe la France a trahi ses idéaux en Afghanistan ça coup de samlaze ouais là ce qui se passe actuellement à Madagascar c'est que la France trahit ses idéaux envers les peuples malgaches satria maninona vahoaka malagasy mendrandra hoe mba fitsarana temple de la justice refuge des faibles zay mba marina mikarakaraanay ny fanjakana hoe bonne gouvernance fa tsy ny téléphérique ny azaka zany mba fanjakana mijery mombanomba masoa mibesy maro fa tsy ny hoe bizina Cosa Nostra izy ny fitenenana mahatonga itenen'izay Cosa Nostra zay ry Faniry de zao nge le resaka inona geto moa tenenana ho azy ty Safir Gate tsy haiko zao ino manko no ny Andohany iny ny olona miteny hoe karana miala tsiny tsisy idirany karana raha fahazahoantsika azy io za nge fa tany Sri Lanka tsisy afa mikarana ny Sri Lankais ary za efa tany Inde fa ny Inde samy karana tsy mifakazo raha tsy miteny anglisy ny zavatra tiako resana Sri Lankais reto ny hetsika reto satria any Sri Lankais le Safir fa zao nakay zary le Safir io zao ny zavatra ny tranga nanaraka fotsiny tamin'le filazana samy hafa ary Faniry de zao hoe tô tany amin'ity ministre mikarakara ny zavatra ty ny filazana nandeha voalohany no nananton'ireo karan'ireo hoe mba karakarao fa tena voakenda vatonay sy ny etsetra de le nisy fanomezam-bola zay le voaka tamin'le document amin'ny aniny iny dia nandeha de to efa tany anaty roplanireo olon'ireo de to nisy ny antsondray zany hoe eo misy olona manany ohatr'izay nge le Cosa Nostra Faniry de naverina ny savainareo ary de douanier sy gendarme no sava de milaza hoe tsy ara-dalàna indray ty zany hoe efa navotsitra zany tatsy efa nandoa sosy de le olona mena sosy indray miantsony hafa hoe io fa mahazo ao koa anao de lasa ohatrohatr'izay zany hoe tena efa tsy fanjakana tsy azo lazaina fanjakana tsony ty fanjakana ty amin'le zavatra mitranga zavatra tsy fanao eto ambonin'ny tany zangery Faniry tamin'ny fotoana zany asy efa saika namidin'ireo olon'ireo ny permis anay tany amin'ny taona 2012 tena lazaiko ary de ny deuxième minina no miteny tamiko hoe tandrema ianao raha motarisona fa tediavin'ny olona ho amidy ny zavatra ao
zavatra réponse nataoko ry fanira zanga DG tsy miasa saina am'izany ary efa manao an'izany izy ary tena efa nitady mpividy zareo tozy aho hoe any amin'ny tribunal de Londres mandefa lazao an'izany reo fa tsy hoe ho anosy ana ho any Paris fa tsy matoky any amin'ny tribunal de Londres sahatra ohatran'ny rano sosony tapondrano izy ny fitenenana le resaka tsy nisy tsony hatramin'ity androandroany ity ary raha ohatra ka ny olona hoe natao an'izany manao ohatran'izay nataoko zay tsy fakahitany eto Madagasikara eto ry faniry mikasika an'izay io zany andeha le fivoriana nataontsika io réunion préalable an'le préparation le 12e fed le izy inona ny fanantenany motarson ho an'ny Madagasikara manoloana n'io resaka 12e fed io sy le perspection zany na le fomba fijery zany le am'le vondrona européenne raha fantatra fa zay zany le hevitra le firenena manana lay io manko tena naizanaiza mihitsy io tsy ny Union européenne fa ny NFMI sisa écoutez kokoa la France malala ny tantara Madagasikara naizanaizy io io zany satria izy de mieritreritra fa tsara toerana ary anazy any manko mbola misy adokavana be ho ataontsika fa ataontsika close kely fotsiny iny fa hoe aiza zany mety ho fanantenana ho an'ny Madagasikara zao mantsy anoratra ny convention ny fifanarahana ho an'ny rotota après an'io zavatra io ny olana fotsiny mampalahelo eto Madagasikara eto amintsika nge zao ry faniry tsy tamariny ty hoe PEM plan d'émergence Madagasikara efa manoro hevitra tsika ny maha-pience de atambatra de io tonga de ataovy PEM tsy malahelo am'izany ataovy mizazoro tsy malahelo am'izany président Ravalomanana ataovy mizazoro maha-pience aza mieritreritra anao an'le manifesto fa iny efa misy fazy hafa iny fa le maha-pience de aloha atambatra io ataovy PEM de aseho eo amin'ny Union européenne fa reto Union européenne reto mba mangataka tsy de hiantehitra loatra amin'ny document présenten'ny frantsay raha tsy hoe anovy izy fa de tsy janona idénonce an'io foana zay hoe zavatra tsy marina no aparitaky ny fitondrana frantsay mahakasika amin'ny Madagasikara hoe mahavelo-panantenana ny ministère fitsarana mahavelo-panantenana ny ministère ny transport tsisy mandeha am'izay izy plan de masse ny transport eto Madagasikara raha gamba mbola tsy nisy hatramin'izao dia mahavelo-panantenana ny ministère an'izao zao Jirama ozy ny Amerikanina hoe halatra be vavany eo de inona ara fa zao ny manantenitsika rehefa tena manao araky ny tokony ho izy kosa ny Union européenne ry faniry amin'ny volana juillet tsika manao concertation nationale rehefa reo no manindry hoe tsy mety io constitution hitsakitsahanareo io tsy mety io état de droit io raha vao io bianco io de soloiny DG aloha hiasa ataovy ny bon gouvernance ataovy mandeha araky ny zay fotsiny ingy ity nge zany ny volan'ny Union européenne atao fahafikatrany zay no mahatonga ahitany hoe miantso ny Espagnol sy ny Italiana sy ny Belge sy ny Allemand sy ny Norvège mba tena apiatra ny principe ozy nareo any anatin'ny document-nareo ny principe sy ny valeur évoquen'ny Union européenne zay ny teneninareo fa tsy apiarinareo le izy eto Madagasikara ka zay no mahatonga anay somary menimenina elana tsiny raha menimenina fahafantaranareo azy fa zao tsy marina le zavatra ataonareo zay nefa tsy araky ny principe anareo fa nenareo marina état de droit de zay nampianarinareo anay de zay no irinay ho apetrakareo tsara miaraka amin'ity fanjakana ity ary de ho arahanareo araky ny tokony ho izy zay ny tena satria zava-misy eto manko de état de non droit zay mihitsy ka te mbola andeha am'izay lalan'izay iny alohan'ny vadiako adevitra asa rehefa avy eo ny iny moa zany ny enveloppe matetika omen'ny vondrona européenne zany de efa voasokajy le izy marina hoe iny le fanjakana malagasy iny de mitondra an'izay mety hoe lahara-pahamehana na sala am'izany fa ry zareo koa de mbola mandinika tsara ny endriky ny lahara-pahamehana sy ny fatany zany
par rapport satria azadinoina misy an'le dialogue politique isataona ifanaovany gouvernemanta malagasy sy ny vondrony Europiana amin'iny izy zany de efa manao tsokevitra hoe izao le zavatra besoin ilainy ty fireneny ty akoatran'le entin'le gouvernemanta malagasy mandritrin'le fivorina ka ny fanjakana teo aloha zao manko ny tena nampatanjaka ny fanjakana amin'ny fandimby le capacité de négociation zany le matombotarso ambony be satria nisy an'le taloha nisy an'le FMI sy ny Banque mondiale tsara le adevitra tamin'ireny fotoanandro reny satria reny le bailleur traditionnel atsika ary reo koa de misy vola maro be zay efa sokajiny ny FMI sy ny Banque mondiale isakilay fandaranasa hanapiny an'le firenena anankiray tsika nisy an'le vondrona Europiana de tsika koa misy an'le fanomezana ohatra zao am'le vola tsy averina fa na izany zany misy an'le BADEA misy an'le Ligue arabe be da be fa zao zany le capacité de négociation rehefa mijery an'zany sarotra be am'le fitondram-panjakana izy satria le mauvaise gouvernance le état de non droit le corruption à grande échelle le rehetrarehetra de efa mahazo vahana am'izao fotoa zao de te hiverina ihany andre matomboty zao rasana tsiny zany moa zany ka mitsefitra lizy le plan émergence nefa voasoratana miaraka amin'ny PNUD de ahoana tsefitra aloha ry faniry tsy mitsefitra zany mihitsy io azadino zavatra mitranga eto am'izao tontolo zao angeto zao hoe la France est en compétition avec la Chine la Turquie la Russie en Afrique donc raha vao atao amin'ny fitenenana ahoana re mba tsy élégance tsy zay raha vao miveravera eo la France zay gamba azony olona zay gambany Rusiana indrindraindrindra jerevo any ho ao Mali io tika zay jerevo ho ao Mali io io misy tena topongeza be mihitsy io any amin'ny politika frantsay intérieur inona ny teneniny Zemmour hoe mihemitra la France fa zao ny antony lasa ny thème rehetra évoqué Zemmour onge ny fandrombana am'izao hoe zay ny traiteny hoe miezaka mba tsy hampihemitra ny la France lasa zay ka zao miemitra ny Union Européenne raha ohatra ka hoe veravera eo tsy afaka ny veravera izy fa zao tompontsoa ho anazy ange io hoe izy ange mahazo retour na investissement izy am'le hoe aide eo amin'ny 560 millions d'euros teo nataony tamin'ny 11e Fed everina fa tokony ho tonga 600 everina mba mangataka ho tonga 700 millions d'euros ka na 700 nge io efa mienjera le vola malagasy par rapport amin'ny euro fa zao iny ange zay le manariny areniny iny fa zao za aloha tsy de mino hoe isy investisseur ho avy eto raha tsy ny fanjakana Europiana manosika fa ny investissement ange ry faniry ny confiance mihitsy ny mahatonga mpandraharamanao hoe manana confiance izy hoe tsy very ny volako raha mianao eto nangasy samby gasy ary ka zao raha izao état de non droit sy ny etsetra zao manofotsika raha am'ty 2022 ty isy am 2023 efa en fin de règne de izy rovina zany le izy tsisy zany fa de zao alao l'Union européenne alors je réitère encore mon appel envers les ambassades d'Espagne, d'Italie, de Belgique, d'Allemagne, de la Norvège, de ne pas trop faire confiance aux documents que l'autorité française vous soumet concernant Madagascar et ses dirigeants. Là, parce que le représentant de l'Union européenne a évoqué que c'est séduisant. C'est ce que le rapport qu'il a fait concernant le département de la justice à Madagascar, 15 jours auparavant, alors qu'actuellement il a remis sa démission, le ministre de la Justice. S'il était si in que ça, pourquoi arriver à de telles sorties? Zay mba entinay mampekara information nareo par le biais de vos ambassades respectifs. De mba hitanareo hoe inona ny tena mariny eto amin'ty Madagasikara ty de recadreo arak'izay ny convention ifanaovan'ny état malagasy sy ny Union européenne. Zay ny tena tiako atongavana ary faniry fa de misaotra mihitsy na afahana napitan'izay que la France ne trahisse plus ses idéaux envers le peuple malagasy. C'est du non-sens absolu en matière humanitaire.
nisy vahiny teto Maly ny filohan'ny fivato Andriamatoa Rawily ay farameta ny olom-pirenena afaka tompon'andraikitra izay ny fivato zany fa zao ny zavatra andresahany Rawily teto Motarson raha ohatra ka tsy naheno moa anao Maly de zao ny zavatra andresahany défaillant gouvernement de nyresaka ny rafitra izy hoe tena tsy mandeha am'zay aloha ny rafitra rehetra eto Madagasikara ary mikorotana ary rehefa mikorotana ny rafitra eto Madagasikara tsy maintsy misy réforme na structure na rafitra ho atao eto dikan'izay tsy maintsy mandeha ny amina conférence nationale tsika na concertation nationale zany ianao ve miombon-kevitra am'izay hoe tena défaillant gouvernement ary lalana tsy maintsy andehanana raha izao le crise satria raha mahinanao miteny hoe le confiance zany de hoe misy crise de confiance eto zany be da be io na ny institution amin'ny institution na ny bailleur sy ny état malagasy na ny vahoaka sy ny état malagasy sy ny sisa be da be le crise de confiance eto ka miombon-kevitra am'izay ihany ve Andriamatoa Motarson zay mihitsy lisy zay mihitsy defa ka zonge revon constitution tsy arahanao fa manao zay tianao ianao inona moa zany manjary eto tsy défaillance tsonikory nge zany ry faniry fa tena salamy tsy misy zany io fitondrany io c'est pas qu'il est défaillant c'est comme s'il n'existait pas zay le zavatra mitranga de zao anao réforme tsika tena mila anaovana réforme amin'ny firenena raha mba mamaky ny bokin'ny ingénierie de structure ianao de tsy maintsy ny structure no atakena voalohany zay ka raha vao hiatake structure ianao de ny fomba amaritana ny constitution vaovao no atao préalable am'izay concertation nationale zay tena ny Allemagne micomprendre an'izay satria rigoureux comme ils sont fatany hoe tsy maintsy zay no atao ary de heverina fa apitan'izay ao amin'ny Union européenne izy hoe io atoseho aingany io malaky fezo reo de zay alohan'ny amaraparanantsika azy Motarson lay zava-misy zany zao am'izao fotoana zao gouvernement foana mbola resahantsika zany io misy premier ministre raha ohatra zany ty mandat iny raisitsika mandat ny Yahya Rajoelina tsy miteny an'le teteza mihitsy tsika satria ohatrany hoe mandat rainy satria ny 10 taona fa zao ny mandat anankiray zany raha raisiny ny Yahya Rajoelina sy nga premier ministre Christian Tsay ny Antsay Christian be indrindra ny mandat satria depuis 2018 izy ny teo juin 2018 fa ny filohan'ny république taty amin'ny janvier 2019 raha izay faharoa sur proposition premier ministre ny nomination ireo membre en gouvernement zay par décret ny raisiny filohan'ny république mazava be zay ka raha ohatra misy ny tsy fahombiazan'le membre an'le gouvernement voalohany indrindra de zao le olona miproposé nakany an'le filohan'ny république na de nanana ihany ary le filohan'ny république anjara an'le olona zay napetraka ho membre an'le gouvernement aloha zay teneniko zay fahatelo de hoe ny création na ny zava-nisy ny teraka scandale be da be tao anatin'io gouvernement io akoatrin'le hoe misy crise de confiance misy olana marobe zay nisedrany le gouvernement tsy nahafahany mihitsy namoaka an'le 5% le taux de croissance même mara 3% fa ninjera taty an'le moins 7% le gouvernement dia miteraka am'le défaillance resahana teo zany fa efatra de ty ny zava-misy iainan'le gouvernement am'izao fotoana zao de tsy afaka manoratra an'le fandarana asa mihitsy le gouvernement io hitantsika am'le plan émergence Madagasikara io zany donc mandeha fotsiny an'le politique générale de l'état izy zay tsy maintsy atao isa-taona iny tsy maintsy atao iny na inona de tsy maintsy manoratra ihany aloha fa le tena hoe plan ngeza be ahafahana manao an'le manatratra an'le tanina tsy zany le fanjakana de otrany mandeha amina zavatra ino moa zany provisoire fotsiny vonjomaika fotsiny telo taona zany le fanjakana zay hitantsika izay ny état de lieu sy ny zava-misy ka nya de fantaniko Andriamatoa Motarson zany hoe io le endrim-panjakana misy io le institution misy io raha mandeha amin'io lalan'io le fanjakana zany izy nefa miazakazaka anao fifidianana le séparation des pouvoirs nefa hitantsika fa le ministre ny asa-panjakana sy lay filohan'ny mpivady de mbona vomaika andray no mafisina le séparation des pouvoirs tsy misy satria nomena fahefana bebe kokoa izy mivady any amin'ny fitsarana de hoy zao hoe fanjakana ve ny etsonany zao
par rapport ny zavatra niainanao sy ny zavatra hitanao tany eloha tany nandritry ny repoblika amin'ny fandimby ny am'izao endrim-panjakany zao. Faniry ianao miteny hoe prime ministre hoe mitazana eto zary zany prime ministre zany zange mba mitazana e mba misy ve zany mba liden'le mitarika amin'ny zavatra ohatr' zao any tsy any atao masina ange izy mipetraka tamin'le cyclone ka tsy ohatrany tsy misy mpitarika eto e zay ny tena marina fa zavatra mitranga raha misy mpitarika eto teny amin'le prime ministre zany ny ala nametra-pialana ministre ny justice voilà araka ny présomption d'innocence araka ny fahafantarako azy fa tsy pahilalana dia miordonné avy hatrany ny enquête fanjakana ary de ny procureur raha ny zavatra mitranga any Frantsa manao conférence de presse hoe ndraisinay ty dossier ty manokatra fanadiadina izy procureur voatendry mansarge an'le dossier manao conférence de presse hoe anao fanadiadina malaky mahakasika nyty zavatra mitranga ty atreto ange lory faniry ohatra mbola tsy nisy an'izany ny ala amin'ny ministre ny minina ange mbola tsy nisy ohatran'izany mbola tsy nisy zany fa eto zany ohatrany hoe rehefa manao ny tsy mety ve zany de mametra-pialana de samy mialy justement zay le fanontaniako satria mpikambana roa anatin'ny gouvernement tany tsy misy manko zao ministre minina sy ministre ny justice fa intérim reo mandray asa avy mampiodin-draha raha ao anatiny reo lay scandale sy lay olana sy le zizany sy lay distorsion mandeha nefa anao anatiny le gouvernement akoatran'le mbola tsy mipetraka ara-dalàna le budget sy le structure na le organigramme zay napetraka nandritry n'le fotoana nametrahana le ministre satria hoe opérationnel aty anatin'ny firy volana lesika zay le tiako tenenina hoe mbola misy ve le fanjakana ranomarina tsy tokony hipetraka zany fanontaniana zany fa matoa mipetraka zany fanontaniana zany tazana ihany tsy esy anao ry faniry manao hoe fotrany tsy mahatazana ny resaka écran plat nge aiza zay procureur nanao hoe anao fanady adiny zay ny resaka bonbon nge tsy nisy ny resaka jirama geste ny ministre ny finance tena teneniko geste le nataon'ny amerikanina hoe alatra be vavany eo amin'ny jirama de ahoana ny tenen'ny ramatoa ministre fanjakana jirama ozy mamerina an'io miely aloha tsy teniteny foana tsy mendrika koa no miteniteny foana fa de zao fa ahoana ny ilazany jirama range finansen'ny budget fa tsy mahavely teny mbola volam-bahoaka no atao amin'ny jirama ko hoe ny jirama ny mamerina an'le volana nahodikodigny fa fanontaniana mipetraka nisy procureur en charge an'io dossier io ve nanomboka amin'ny fanadiadina efa 10 enina nge zany dossier resantsika zany ry faniry ozy ianao hoe misy fanjakana ve eto za koa mba manontany hoe misy enquête tokony andeha nakeniny eto na fito akoatrany tsy ministre fa le ohatrany hoe le directeur reto moko directeur général dolo no akabiazany zay akoatran'le hoe affaire-ny SMMC ohatroatra zany akoatrany hoe Anna Hermady sy de tsy haiko tsy ampitsony procureur ho ansary zan'ireo dossier reo secrenina mbola adevitra be am'izao fotoana zao faniry mangata-dalana andeha fa raha ho tany saitsika eto zany sady tsy ho vita arary fo eto tsika amy rahalahy mianaka ka de mangataka amin'Andriamanitra mba iovy reo olona reo. L'important ce n'est pas d'avoir un doctorat 3e cycle ou d'état. L'important c'est d'être honnête envers soi-même, envers les malgaches. Zay ny important. Tsisy dikany mihitsy ny tanitsana ohatrany hoe ministre ny transport hoe za manana mastersa zao. Misy miteny hoe za manana mastersa to anankitelo. Misy tsy important nge zany. Restez honnête. Point final. Dieu vous guidera dans vos actions. Zay fotsiny io fa tsy mila zay hoa marary foko ry faniry raha mbola hijanona eto
fa je refuse de continuer à parler je vais quitter le plateau et souhaite à tout le monde hoe de mirary ny fahasoavan'ny tompo ho amin'ny vahoaka malagasy mahereza vava mandrakarivo fa raha ny zavatra ataon'ny fitondrana mampamoy fo zay sotra tompoko eny ary marina mihitsy zay tenin'ny Andriamatomotarisan zay satria mbolo betsaka ny azo resahana amin'ty raharaha ty raha ohatra ka ty raharaha ty ny resahantsika ary avela indray ny hafa ny hitondran'izay fomba fijery zay ao anatin'izay ady hevitra men'Andriamatomotarisan zay satria zay mihitsy ange le zavatra resahantsika eto hoe tena tsy mandeha arak'le tokony ho izy mihitsy le zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao tsy mandeha arak'le zavatra tena tokony iainana mihitsy le zava-misy iaina amin'ny firenena amin'izao fotoana zao ary lasa tena valala voatango very fanambola velona vahoaka malagasy de le fanjakana le na tena ikanirina mampivandravandra no hitantsika io amin'izao fotoana zao de rary ny sitrany rehetrarehetra raha ohatra ka mbola mametraka amin'ny fanontaniana hoe de ahoana de mbola misy ve de mbola azo iainana ve de mbola azo antoka ve fa na izany na zany kosa aloha zava-misy amin'izao fotoana zao de hoe tsy mananjohikivitsika vahoaka malagasy fa tsy maintsy mijoro tsy maintsy miteny ary tsy maintsy mitraka satria hoaizy ary moatsika ne hitsoka aizy tsika ity Madagasikara ty ny tsika ary tsy par accident tsika ny eto Madagasikara tompoko tsy par accident mihitsy ntsika fa tena nitahin'Andriamanitra tsika hoeto amin'ity Madagasikara ty eny ary efa lasa Andriamatomotarisan dia hiaraka amintsika to ny député Fetra Rahalamizafimbololona zany député Fetra ndray miarabanao Andriamato Fetra avy tany atsimo atsinanana ianao io de atoko angamba hoe 27 ora ve no zay zany no tafagadina ndray eto Antananarivo amin'izao fotoana zao no ny adidy amanandraikitra maro samihafa de tonga eto ianao de miarabanao aloha zany tafaradalina somatsara indray tsika miaraba faniry dia ao anatin'izany koa ny hitondrana ny arahaba amin'ny rehetra zay manaraka an'izao fandaharana zao na ny eto atoerana na ny any ivelany rehetrarehetra any dia kopakopa-tanana ho anareo rehetra ary ao anatin'izany koa ny hitondrako kopakopa-tanana manokana ho anareo any amin'ny faritra atsimo atsinanana zay novanginay sy notsidianay niaraka tamin'ny délégation zay nitarihan'ny président Ravalomanana ao ianareo tompon'andraikitry ny tiako Madagasikara ao ihany koa ianareo vehivavy team ao ianareo tanora ao ianareo rehetra ny RMDM sy ny sisatra ary ny vahoaka mananjary iray manontolo dia kopakopa-tanana ho anareo ary mba anay ny teny fampahirezana anareo rehetrarehetra zany ianareo mitondra fanampiana ary indrindra ianareo trabona any amin'iny satria anisan'ny faritra tena vomafy aritany masonay zany zany mananjary zany tanàna ny mananjary zany zay nitratra hatreto fa araky ny rena ihany koa na ny faritry nosy varitra any vohipeno sa tsy fantatra ny atsimo atsinanana iny maro kanefa teo aloha zany natao fa iditra amin'ny antsipriantsika rehefa kelikely eo namana faniry dia mbola manamafy an'izay fampahirezana zay satria mafy ny mahazo andreo mafy ny mahazo an'izany mpirahitany razana any mananjary zany eny ary ny namantsika Germain Menjanary moa zany député Fetra manaraka ny délégation any amin'izao fotoana zao de misy vaovao any zany ao anatin'le tanàna hoe tsy atosika de efa ao indray ny sary efa vonona zany satria manao an'le action foana zany antokotiako Madagasikara de angatahantsika ny namana technicien nandatsaka vetivetika an'izay sary zay any mananjary ao anatin'le tanàna tsy atosika indray zany délégation zany dia misy indray niezaka samihafa ho ataon'izy ireo de rehefa vonona ny sary namana technicien de ho alefa vetivety aloha zay Aty amin'ny commune tsy atosika amin'izao fotoana izao no misy anay 40 kilometatra mialina ny tanànan'ny Mananjary ny rahantsika mahita amin'izao fotoana izao fa mitoetoetoerana ny fizarana fanampiana izay ataon'ny antoko tuki Madagasikara fokontany maromaro no mandrafitra ity commune ity zany hoe tsy nasiana fanavana mihitsy ny fiatsonan'ireo olona ireo mba ho andray sy sitraka an'izay fanampiana izay andao aloha antanitsika ireto mponina ireto manahoana ny fiampianan'izy ireo ao anatin'izao zavatra mitranga taoriny ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray izay efa nisy ve ny fanampiana sanana ona ihany koa ny fiatran'izy ireo ny fiainana andavanandro atao anatin'izany rehetrarehetra izany. Akory fiainanareo tafarany zao kwa zao plasina zao ana makaby fambolena mamaty lakaza firapaito kimana disemba na simba ndivitra
tragno madinady tragno telo de rava de eo de pamparatsagno zao rava tanteraka de tao anio dimandrabiaby mihitsy aminakaby eo anga anareo zany tafaran'io hoe sy mbola nahazo fagnampiana na sisy misy politique fagnampiana zao nareo zany sy maregny se hoe misy fagnampiana de Tananarivo na sisy misy satria i radio ma sy radio maty radio tokony mba hoatrina vaovao da fa zay rehefa mandeha io afa rehefa mandeha fagnampiana manjary misy fa ty sisy misy ino any raha tegna fivelomanareo aketo tegna asa fivelomanareo varika ty kaza ty bokala le asatany ty fambolena ohatrany hoe vanilla akondro zirofy zay fonona ty potikaby potika daholo sisy magnano akory zany fiatrenareo za toka de zao koa tena rehetrarehetra tokony hoanina mapotika tragno simba de sitako sy mbola nisy fagnampiana tonga taminareo aty mbola sisy fagnampiana hatram'izay nareo zany sy maregny hoe misy fagnampiana avy Tananarivo avy amin'olona avy Antafekano tonga aty aminareo aty mbola sisy lokatreto de samanana zao zazavaly zay koa de sisy manjary za mbola nisy fagnampiana sy mbola nisy fagnampiana se zany azonareo sy mbola nisy hatram'izay la sy voitiky enary araky ny hitantsika teo Andriamato secrétaire général de entsika ny fimenon'olona mahakasika ny resaka fanampiana ina tena natonga anareo indray hoe aty amin'ny commune tsy atosika no natanterana sy nanoizana an'izay asa fanampiana ho an'ny mponiny Mananjary zay misy fokotany 13 eto mbola tsisy mpandalo teto na indray mandeha ary de no ny firesahana tamin'ny olona taty ny fangatahan'ny olona taty zany ny hita androany aloha zany zao de maro ny tobily ministère lasa mivezivezy ao Mananjary androany tsy fantatro hoe mba mety hiova ve zany ny fanampiana ao androany manomboka androany satria nandritra ny fotoana maro zay nangina tao nanao anjo zay androany tena tototra tobily ministère plaque rouge ao tsy safidy zay hoe alohantsika hivoaka kely ato amin'izay zany satria mety efa tonga angamba nyreto olona reto de mba anjarantsika indray aloha mijenena ny manodidina androany ka eto de manararoatra manao fisaorana mba ny tsara sitrapo rehetra zay niaraka tamin'ny tokotim na ny tim eto atoerany zany na ny tim any ivelany diaspora na ny France ny États-Unis amin'ny fanampiana ny voaka malagasy tena zava-dehibe mitondra fanampiana na de kely ara satria tena sahirana ny olona tena sahirana ny vahoaka kehitriny rava ny trano ny rava ny fananana ny fambolena ao anatin'ny 3 volana mbola tsisy tokotaniny de nanianina ao amin'androany ary de tsy misy ka de manamaivana be ny fahasahiranana misy amin'zareo ny fitondrana fanampiana tahaka zao raha ny zavatra hitanay mpanao gazety ety an-toerana de potika tanteraka ny tanànan'ny Mananjary sahirana ireo mponina enitsika teo ny fimenomenoman'ireo vahoaka fa sy mba avokoa ny fambolena ny frampay ny ampalibe ny mangahazo sy ny maro samihafa no ny fandalovan'izay rivodoza Batsiray izay ka de mankasitraka ary manasanao an-trano tsy saraka amin'ny fahitalavitra MBS anaraka ny vaovao sy ny zava-misy marina miainga avy ety Mananjary izay akasitrahana izery maheno menjanary zany ny Mananjary amin'izao fotoana zao de mampita antsika ny vaovao zany arakaraka neo etsika siasa zany ataon'ny Antokotiko Madagasikara taloha ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo birao politika hitantsika eo ny secrétaire général Rina Randriamasinoro ny Cordo Rakotondrina Jean-Claude Roger fa niaraka tamin'ny ihany koa député Fetra député José sy ireo délégation maro samihafa zay mbola manohy ny fidinana manampy ny vahoaka ao Mananjary amin'izao fotoana zao député Fetra zay ngamba ny tena vaovao lehibe aloha zany sy mba mila fantatry ny vahoaka hoe anisany nanaradia amin'ny filoha Marc Ravalomanana ianao niaraka tamin'ny délégation afaka mitantara ny zava-misy fa nisarina avokatsika teo moa zany de hoe ilay taty Andovosira sy ny tany tsy atosika zany amin'ny fandraisana anjara be da be fa mino fa betsaka nisy fotoana nitazona an'ilay tronçonneuse ngeza be iny ianao nanao fanapahana ny hazo nanao fanadiovana tanàna niaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana nisy ihany koa ny fijerenareo an'ireo tanàna potika trano rava ianao angamba ny tena hoe vavolombelona zava-misy tany mba tantarao député Fetra mba mila lina amin'izay ngamba ny voakatsika marina tokoa zany namana faniry betsaka ny zavatra atao hoe napalahelo maro satria tena rava tanteraka mihitsy zany ary tsy mananjary atapy-tanàna ihany fa any amin'ny 50-70 kilometra manodidina n'izany tanàna ny Mananjary zany dia tena hoe désolation zavatra potika rava tanteraka efa haravana ny zavatra mahafinafinaritra ny vahoaka nefa zay ny lalovanay tsy araky ny lazain'ireo mpanatsatso
sy ny mpanakivy satria hoe adversaire ara-politika mpifanana ara-politika ny Flora Valomanana dia izao faly izy na eny fa nanahitany endriky président Valomanana sy ny vatantenany miaraka amin'ireo délégationna zay nitaritiny dia fampahirezana lehibe zay ho an'ireo olonareo tsy ny onona tamin'izay nefa président Valomanana fa mbola nitondra zay zaka zay afaka nitsinjaraina na endrika fanampiana io na fotsim-bary io na paty io na resaka fanampiana kely ara-bola tsy izay ny zava-dehibe fa le fihetsika naseho zay ohatra tsara nomen'ny président Valomanana hoe tsy nitereny izy nakany Mananjary nakany amin'iny faritra atsimo atsinanana iny tsy adidiny na liany tany fa fitiavana nasesiky ny fitiavana ny Flora Valomanana tonga tany Mananjary andrahitany fahavoazana ary isaorana satria no zay mbola toromarika izay ihany nomeny sy no ny fanampiana zay netiny dia mbola tavelany atoerana ny tompona andraikitra vao amin'ny bureau-politika sy ny solotena antiky Madagasikara nampino ireo solotena antiky Madagasikara ao atoerana sy any amin'iny faritra iny ny fanometanana amin'izany hoe fizarana fanampiana amin'ny fandiovana ny tanàna ny zava-nisy dia hatraty amin'ny 70 kilometatra mbola tsy ho tonga ny Mananjary efa inay rahantsika nahita izany tamin'ny sary zay nalefa ny namana mpanao gazety tany dia efa nitonona zany fanampiana zany nisy ny resaka atao hoe misy le atao hoe tranobe zay manendrika tranobokon'olo efa niresahany namana fanidry teto zay satria nisy ihany ny sary sy ny nalefa an'ireo mpanao gazety ary nisy ny nalefanay manodidina an'izay le hoe fitondrana fanampiana sy fampahirezana ho an'ny vahoaka ny Mananjary zany ny zavatra nampalahelo nefa satria no ny ohatra ratsy nomeny ny atao hoe ny mpitondra sy ireo tompona andraikitra isatsokajiny ara-panjakana dia niarahana hita satria mbola mino fa iarahantsika mijery rehefa aveo mahakasika n'ilay lazaina moa fa hoe député ny jeune parlementaire tsy fantareo tsony moa ny anarany na ny fomba ny fidianana azy hoe reny ny jeune reny ny tanora reny ny ohatra omeny ny tanora namena andraikitra no lazaina nambara fa nofidiana tsy fantatra moa fomba ahoana noho ny fidianana an'ireny lazaina fa jeune parlementaire ary isaorako manokana eto ny mpitandro filaminana izay tsy nampiseho intsony sakatsakana na hatrany toliary izay tany amin'ny faritra atsimo andrefana na tany amin'iny faritra atsimo atsinanana iny dia isaorako manokana eto mihitsy mifandraisana andraikitra reny ny tokony faka ohatra reny nataon'ilay zandary mitondra moto miteny hoe aoroa ny banderole io be dehibe ny zavatra azo tsoahanao anatin'ireny zandry kely zandary mpitandro filaminana hoe tsy mety zao ataonareo zao dia asa moa anao ahoana fa iverenako aloha ny zavatra tena hitanay tany aveo iditra kely amin'ireny fihetsika ataon'ny lazaina fambara fa député ny jeune parlementaire zay tsy fantatra hoe fomba ahoana no safidianana azy dia nandeha ny fampiresahana tamin'ny vahoaka ny Mananjary nataon'ny président Valomanana ny zavatra hita koatra n'izay voaresak'izay le faraparany teo nahita hoe ny fomba nandresahan'ireo olona ny fahavoazana dia tsy ny fahavoazana mahazo azy amin'ny faharavan'ny trano ihany fa ny fahavoazana mihitsy mahakasika ny hoaviny atsoatsy afaka volana vitsivitsy hoe inona no arapany anao ahoana ny fivelomany satria potika ho izy teny voly lavanilina potika hozy izy ny resaka voly vary potika ny resaka ledsi zay mamokatra faty iaraha-malala fi ny faritra tsinanana iny tsy mampamokatra ledsi potika daholo ny mangahazo ny akondro ny rehetrarehetra zany hoe tsisy ninina atao anatin'ny volana maromaro azo antenaina raha resaka hoe vokatra noresahana tsy misy any zany ny tokony hoe raha tena olo-kendry ireto fitondram-panjakana reto raha olona mahay mitsinjo marina ny vahoaka malagasy araky ny resahany lava tany ny tokony resahany fa dia inona no natao sakana indray fanaratsiana tamin'ny endriny maro fanasoketana fanosora-potaka n'Andriamatoa président Valomanana sy ny antoko tima amin'ny ankapobeny manao hoe nisy efa niresahana teto efa ho tsindriko kely nisy ny lazaina anambara fa ary reo olona dia lalitsaina mihitsy amin'ny zavatra ratsy misy lalitra maloto mialatsiana tsy anareo rehetra kosa aloha avahako fa ohatra ny ratsy nomeny mpitondra tany ambony na ny lehibe anareo dia fomba anankiray hoentina antotonany zany fitsidiana na fanampiana hoentin'ny atokotiky Madagasikara zay tarihan'ny président Valomanana zany dia nisy ny nakanarana mahita hevitra ratsy foana reo rehefa tsy vita ny zavatra tokony ho tanterahany dia mandray anarana hony iza hony no maniry sitraka fanampiana avy amin'ny président Valomanana
de misoratra anarana androhatra ny olona satria sahirana ny vahoaka fa inona no ataony rehefa avy eo foana onyle izy tanareo zany ny toetra n'le mpanohatra zany ny toetsaina ny Andriamatora Valomanana mamitaka mampanantena tsy misy oa mbola nisy fanampiny ihany ko nanao hoe mody manampy eo anao Andriamatora Valomanana fa io volana ataonao avy any aposinao satria zay ny teny mihitsy fanampiana avy amin'ny fananany manokana avy amin'ny fananany reto ato amin'tiako Madagasikara sy président Valomanana manokana no nentina tany arak'izay tratra de mamaly indray ry lalitsaina sy ry manam-pahaizana manao hoe vola nahodikodinao nandritry ny fitondranao izay io nentinao tany fa io aza mody teo de rainao de tiako ny mamaly an'ireny olona mialatsiny tena ambany saina tsy malala ny tena zava-nisy teto amin'ity fireneny ity fa ataon'ny fitondram-panjakana fitaovana satria mba nahazo tombontsoa kely tao mieritrereta ihany mba matahorana Andriamanitra satria izao ny zavatra misy alao ampafantarina fa tsy tantara hoe lavy zany fa vao ny taona vitsivitsy lasa zay ampafantarina anareo efa tsara mihitsy ny fomba nanehoany namana faniry an'izay le hoe lalana ny diavin'ny président Valomanana zay averiko indray mandeto amin'ny akapobeny manao hoe efa nanomboka tany amin'ny taona 20 raha ny fahalalako azy no efa anisan'ny mpandraraha lehibe tany amin'ny taona 90 anisan'ny sangany taty amin'ity ranomasina indianina ranomasimbe indianina izany orinasa ny filora Valomanana zany anisan'ny tena hoe fleuron ny industrie malagasy anisan'ny sangany tamin'izany hoe orinasa malagasy zany tena malagasy ary talohan'ny nidirany nanao politika nidirany ho be ny tanàna tamin'ny taona 9 dia fa nanana ny fananany ampy azy izy mahavelona azy na ny taranany ara fa ho anareo izay faly nospotaka mampianatra diso miezaka manova ny tantara de mampalahelo fa raha ohatra ka tianareo taizana amin'izany lainga sy fitakalava zany de ny taranakareo sy ny zanakareo sanatria hozonona atao toy izany fa azany vaoaka malagasy iray manontolo no fanana lainga lava eto zay votsiny tsy arotra anankiray zay de eo miverenako ny fanampiana teo natao nanampy tamin'ny fanalana an'ireny ratsakazo sy resaka inona moa miteny an'ireny hoe ny sarian'ny rano reny ny tarian'ny rano reny niezaka nanala an'ireny ny fanampy mba ampisokatra n'izany lalana zany na miditra atao amin'ny toerana nipetrahanay na teny amin'ny lalam-pirenena izay tiako ny manamafy azy eto fa efa nyresahana namana faniry sy député Alain Tetoany tamin'ny alatsinainy hoe ampafantarina ho atsika tsy mahalala fa iny lalam-pirenena fa 5 na route nationale 25 iny dia asa tanany tamin'izany fotoana ny fitondrana raha Valomanana zay tsara ho fantatrareo dia manahoana fa nisy ny sary efa nalefa teto hoe manahoana ny mbola etahany zany lalan'izany amin'izao tsika miteny zao tany amin'ny mihoatra ny 7 taona lasa no nanaovana izany toy ny tany amin'ny tapony orombe ihany koa zay le mahasamihafa samy hafa mihitsy ny zavatra natao samy hafa ny toetsainy samy hafa le fahaiza manao samy hafa mihitsy amin'ny lafiny rehetrarehetra zany fitondrana Valomanana sy fitondrana tarian'Andriamatoa Rajoelina amin'izao fotoana izao ka zany tany zany moa efa voaresaka teto zany satria maro ny sary sy ny fanadiadiana zay efa netiny namana mpanao gazety zay sorana azy ireo satria dia miforotra mihitsy ireo any eo ny hafanana eo ny tsy fisiany rano eo ny tsy fisiany jiro tamin'izay niala tany aloha mbola tsy voava araky ny nambaran'ireo ny olona ny rano sy ny jiro zay moa le hoe mbola lainga ihany mbola fitaka ihany no entin'ny reto mpitondra reto mitantara lainga any amin'ny mpitondra satria zay ho any nampianarina azy zay no taizanan'ireo olon'ireo nefa misy le fiteny malagasy hoe aleo any mifanena amin'ny mpamosavy toy zay mifanena amin'ny mpandainga milaza zavatra be dehibe zany hoe mpamosavy iny ny amono anao ny mpamosavy iny amotika anao ny mpamosavy iny tsy fantatrony azoazontsika tsaina zany hoe inona ny fanindrindratsiny zany mpamosavy zany amin'ny fiainanao nefa hoe ny mpandainga mbola ratsy noho izay ka dia njaratsika tsirairay no mieritreritra hoe tena mpandainga marina ve no tena ratsy noho ny mpamosavy fa tsy fantatra aloha fa tsy te hifanena na mpandainga na mpamosavy fa hitatsika koa reo fa ataovy ihany nge toy izo any fa rehefa mifanenitsika mbola ho avy ny tsy mety aminareo satria tena efa mijaly le vahoaka tena efa mijaly le vahoaka dia nytoy ihany ny tany na eo ary ny hafanana sy ny fijaliana noho ny tsy fisiany rano sy ny tsy fisiany jiro tsy araky ny nambarany resona heliny tamin'ny hainao manjery dia niatrika izany Flora Valomanana sy ny délégation nantariny tao fandiovana araky ny teniko teo fa taony mbola fanoizana zany fizarana fanampiana indrindra amin'ny alalan'ny fotsimbary
ary tsy fotsimbary ihany fa amin'ny alalan'ny fizarana fanampiana matériaux de construction natafo ary tsy hitanareo ngaman zany tamin'ny sary satria amin'ny fanampiana ny fividianana ny reny nataon'ny président Ravalomanana sy ny ekipa ny tiako Madagasikara sy ny ekipa ny avy aty tariany avy aty amin'ny fanoherana tsy politika ny natao tany ary tiako ny manindry an'izay to tsy mbola nanao fanehoan-kevitra politika président Ravalomanana tany na indray mandeha nandro solombavam-bahoaka zay niaraka tamin'ny tany nareo membre bureau politika ao anatiny ny atokotiako Madagasikara ka aoka atsahatra ny mbola fanosorapotaka sy ny fiatsika mamofady toy ny nataon'ilay nambara fa hoe solombavam-bahoaka député any tanora jeune parlementaire zay araky ny teniko teo tsy fantatra akory hoe fomba ahoana moa ny fomba nifidianana an'ireny olona toy ireny ohatra ratsy sady no nomeny tanora hono izy raha tanora ianao maninona no ohatra ratsy toy ireny no omena malagasy to anao président Ravalomanana sy izay solombavam-bahoaka ary izay délégation na rehetra nanotrona azy tany maninona no ampiasaina ny vahoaka sy ny fahasairana ny vahoaka raha raotinareo hoentina mampiady sanatry mivava fanontaniana no apetraka eto to sanatry mivava manana endrika fanakorontanana le atao manana endrika fampiadiana foko ve sanatry io sanatry avoko le izy satria hoe tsy mila Ravalomanana mananjary fangahany la mananjary fangahanareo rery mananjary io afaka mandeha zay natrany Tuileries natrany ohatriny ianareo afaka makaty Antananarivo any ny fonenanareo aty ny fonenanay samy Madagasikara zany na mananjary na Antananarivo fa aoka tsisy ny teny ohatrany tsy hiverina fa nahoana ianao raha mba hanaovanao banderole ohatrany raha mandalo aty Antananarivo aty mahita raharaha ianao raha sanatry ka tsy hanao an'izany izay lesona ratsy tsy fampiseho masoandro mamofady zany fietsika natao zany ary tokony hietsika ny mpitandro filaminana tokony hietsika ny fitsarana manao hoe endrika raha amin'ny fijerinay reny de resaka hoe sanatry fampidirana resaka fiaviana satria avy aty Antananarivo président Ravalomanana no nandeha nanatitra fanampiana araky ny teniko teo tsy adidy reny tsy tereny izy fa fitiavana ny piraitany razana no natongavany tany ary tsy marina fa mbola manamafy an'ilay hoe tsy marina ny filazana fa manafaka ny président Ravalomanana ny avany anindra tany zany ny zavatra tsapa tany hoe ireo ohatra ratsy nomeny ny mpitondra sasatsasany no nolain'ireny tahaka ary mino koa fa misy any ambadika ireny na mora heviny manokany ka hevitra na tanora de tena hoe tsy misy antenaina tsony zany le tanora malagasy fa ohatra ratsy no nomeny ka zay ny amin'iny fa tsy valapatra be amin'iny satria nampalahelo zany fietsika zany tany ny skoto moa de isaorana manokana eto ihany koa ary kopakopatanana koa menanareo akoatrany teo hoe isaorana be deabe satria ireny moa zany de fa nivolavolainy reny volavolaina am'izay le hoe ho tia namana anampy ny fiarahamonina hitondra tena tsara hoe anome ohatra tsara am'izany hoe fifanampiana eny amin'ny fiarahamonina ka de naseho andrareo zany ary ny arahantsika mahita fa mety mbola arahantsika mahita eo zany araky ny sarzy azo asa moa namana falira mbola alefa rehefa aveo manko satria mety misy gaga hoe inona tokoa zany le trangatany mananjary zay le tam'le hoe solombavan'ny tanora zany satria nanao endrika fanakorontanana ny asa fanampinana ataon'ny filomarika Ravalomanana sy ny antokotiko Madagasikara izy ireo de soa ihany aloha fanjoro mbotan'ireo filaminana tezitra ihany koa zany reo atily zany nanoloana ny fietsika nataon'reto tanora vitsikely anery zareo fa le toe-tsaina mihitsy ny tena maharikoriko ao anatin'izy ohatrohatra zany le toe-tsaina izy menakavo ny fomba nitaritana an'le tanora de mbola io lovan'le tanora sasatsasany io am'izao fotoana zao de aloha rahantsika kely ny sary de mitefetra alohan'izay ny tena mbola nampalahelo koa tao anatin'izay ny amin'ny fietsiny tsy voahevitra dia toy ny fanaony maro ny manao andrano na eto Antananarivo na any amin'ny faritra manao an'le hoe fomba manazo andraikitra na kaikikely na tompona andraiky mpanjakana de tsy falatarelanga aza tsy malalanga de izao ny teniny ihany koa fa ho hitantsika eo rehefa aveo asa raha ho hitantsika ao anatin'le horonan-tsary hoe hiatso ny lehibe ianao velano izy ny atso ny lehibe izy lasa manana fahefana kely zay indrindra mantsy fahefana kely no izy mangala ketsa ndray no avava tena izy mamindray ny antso polisy nefa fa zandary ny manoloana azy de hoe tsara valy mihitsy nanaovan'le zandary azy ary mbola isaorana manokana eto hoe fakaohatreny de alefatsika kely ny commentaire rehefa aveo sombotsany le nisy le resaka tanora tamin'ny mananjary iny ary aveka moa izy moa ny olo rehetra madiso de ina le antony reto banderole reto fa zay misy ahoana mpandehanana lehibe anay ty zany anontany hoe ahoana fandereto banderole reto ka ny anay eto amin'ny gendarme zany tsy dakoro am'le banderole anakory tanana sy mbahoaka amy zavatra ohatry zao zay tena marina aloha raha mety aminao le izy
mba horona aloha reo banderole reo a dia hoentiny verina dia mangalamy hevitra amin'lehibe sanambara tonga hoe azo atao ve le zavatra anay aneo banderole azo atao ve mandany gouvernoura ray ro lehibenareo ao ka ny lehibe nandefa anay ao fa iasan'ny lehibenareo ao izy ka zay iasan'izany manatona azy azo magnenda ohatrany fa tsy mety zao tsy mami groupement fa io miandro ny zavatra hoe inona ty zavatra misy ty eo daholo ny commandant lasa nangana korotana zay no lefa korotana efa sahira olona manao asa so dia lasa fidenao taonao ngadanao mizesta io zay fa sy mizesta aminao anao olona be mpiteny tanora dio ramborinao mpiteny tanora sy olona enina miforo mifidy anao tao anao zao tonga eto raha izy nagniraka anao tagny dia anao tonga eto izay anisan'ny fidy anao koa ane zay izay koa anisan'ny fidy anao tamikabozy le fanakorontanana zany tsy mety fa anao afaka manao ny hevitrinao anatany fa le anakorotana sy mboko zao tsy azo ekena amizao fotoana zao ny olona mbola sahirana ya iny le endrika fanako satria reo olo reo zany a reto tanora le vitsivitsy le nitariany le manao akanjo fotsifotsy iny eo angatahako namana technicianna alaivo kely le sary somary tifiro kely namana technicianna dia ataovy mijanona elaela eo mihitsy ny aloha zany mba ho hita tsara le endriny zany fa nitondra banderole zany reo a dia nanilikilika an'le hoe tsy mila président Marc Ravalomanana dia tesitra zany io mihitsy izy zany a dia tesitra zany satria izy no nitarika an'le fanakoro dia tesitra zany le tily zany satria anisan'ny fanometanana tamin'ny antokotiko Madagasikara sy président Marc Ravalomanana tany etoerana hoe tsy mety zao fihetsika zao satria raha ny heverina fa olona zay tokony ho lalitsainy zany hoe solotena tanoa zany tokony ho modely kanefa manaonao foana zao zany azo raisiny zao hoe milisy azo raisiny zao hoe gros bras ny fihetsika ataony zao olona zao ary le toe-tsaina le toe-tsaina nambolena 7 mihitsiny io toe-tsaina mbola andehanana io za tsy mihitsy fa mandeha aminay pony ty bandikely ty fa misy naniraka io ary zay ny tokony sofa teo ny zandarmerie-pirenena zany ny constaté tsara n'io zavatra io raha vao fa tsy mety zao zavatra io satria io zany le fanohitohinana le filaminana sy lay asa ataon'olona manokana zany ka tokony manokatra fanadiadina zandarmerie any toerana fa tsika moa tsy hoe tsika no mibaiko fa mba afahan'retsika zany député fetra mba ahafahana zany mamantatra ny tao ambadika ty fihetsika nataon'reto tanora azo isaina amin'ny ratsatanan'reto satria mamenatra fa zao alohan'ny amaliny député fetra azy angatatsika namana technicien vao androany ary efa ntoymaly nisy mpamonjy vona frantsay nanadio tanàna ihany ko tahaka ny nataony ny atokotiko Madagasikara sy ny filoha Marc Ravalomanana tao mananjary niaraka tamin'ny Cisco ny tsika indray tima niaraka tamin'ny tily sy mpanazava fa ity indray io hitantsika amin'ny sary io mpamonjy vona frantsay 3 isa niaraka tamin'ny Cisco na irakiraka kely tsy hita le mercenaire kely tsy hita le milisy kely hoe fananinona le malagasy mitovy aminao le malagasy manonga mametana tsy hita ry zareo mandroka ohatra zay nge le toe-tsaina hoe simba le mivaralila ohatra zao de le fahefana kely tsisy dikany tsy maka zao anao raha sanatriny zany ianao ka tonga eto Antananarivo de raha isy olona ijorano ohatra zany fa tsy hanoan zany akory ny atobatrasa eo député fetra marina tokoa zany rehefa voalazana sy ny eritreriny manovo ny fanoherana io na avy any anivon'ny tompona raiky mpanjakana eo amin'ny fitondrana io fitariana korotana izao dikan'izay zato isan-jato izay fa avy any amin'ny pomba amin'ny fitondrana ireny olona ireny zato zany ina fa hitondra banderole na faniry ianao andre matofoloha aza makaty aminay aty ary mety any tsy afany efa ranao na ny atany mihitsy zany le zandary no ny constaté ary nahita vavolombelona teo flagrant ka no miteny aminareo hoe tsy mpanao politika va ty amin'ny fanoherana de mba sivolanjany ihany ny fanamaria namana rehetra zay mbola any toerana am'izao fotoana zao toraka zany koa président Ravalomanana sary ary tena tsy hitatsika tamin'ny sary fa mbola nisy ny fanampiana tafo
ny tôlna ny azo maro zay tandrifa ataoka za tsy miteny tsara vitanakory fa dia nisy mofa ohatra tokony ezaka isika rehetra satria ny zavatra hitanay tany ihany koa palely nefa ao anatin'izay odina zany fanampiana fany amin'izany meny lehibe no ataony ny aty ambany ny ohatra tsy mety rehetra natao nanomboka 7 noho ny fitiava-kely noho ny tsy fitsinjovana an'izay le hoe fahavoazany rehetrarehetra iraisan'izay dia tsy ny fampitsinjo tsy ireo olony mpitondra ary ny akamaroan'ny olona nanao an'izany dia ny akamaroan'ny olona zay manana andraikitra tato anatin'ny fitondra na teny anivon'ny faritra zany na teny anivon'ny commune zany na teny anivon'ny fokotany zany dia tsapa foana zany tamin'ireny fizarana ary ny tena mbola loza tao anatiny ane dia izao namana faniry sy mpiaino ajainy ilay filazany ilay filoham-pirenena sy ireo le piso lelaka manodidina azy na tompona andraiky mpanjakany isatsokajiny hoe nomeny filoham-pirenena fanampiana ianareo ho tonga any aminareo indray ny varitsinjo zao taonina tonga any aminareo menaka sy ny zao taonina zao litatra aoka ho fantatrareo aoka ho fantatra ianareo varoaka malagasy iray manontolo sy ianareo atongavany ireny fanampiana ireny fa tsy misy vola avany aposy ny filoham-pirenena sy ireny zavatra rehetra ireny tsy misy vola avany amin'ny atokony mpitondra milaza fa manana ny maro anisy ireny fanampiana ireny fa vola mpanjakana manontolo vola aviany sy fanampiana tsindriko tsara aviany amin'ny mpiara-miombonantoka ka atsaharo ny fitaka atsaharo ny filazana fa nomeny ny filoham-pirenena averiko indray mandeha tsy misy aviany fa adidin'ny filoham-pirenena sy ny mpitondry izany nomena ny fahefana reo hitantana sy tsinjary izany hitantana zany araka ny tokony izy ohatrany hoe en bon père de famille ray aman-dreny tsy miangatra tsy mitanila fa tsy misy aviany aposy ny filoham-pirenena io averiko indray mandeha ka aoko ho fantatra ny vahoaka izany zavatra rehetra izany ry piso lelaka moa no tena mpanipy sady mpanipoditra koa ry zalahy ry zavavy no sady piso lelaka no mandainga no mamitaka zay ko mpampiady olona ary satria adversaire politika ny tiako Madagasikara sy président Ravalomanana dia anaovana toetra tena tsy mendrika mamo ho fady mirefarefa amin'ny tany zay malaza azy toetra mirefarefa amin'ny tany ny ataon'ny sasasasany maro ao aminareo ao ka mba mifanitsy ianareo fa tena tsy rariny tsy mendrika an'izany ny vahoaka malagasy tsy mendrika an'izany ny taranakitsika zay ny amin'iny fa araky ny tenin'ny namana mota teo moa mampivoto fo maromotra mihitsy ny zavatra mahita ny fihetsika sy ny toetoetra aseho anareo marina hoe tsy miteny akory hoe madio tanteraka izay na tsy misy an'izany fa ny ato aminay mety misy hoe sanjo ray loasa moa araky ny fitenenana tsy laozan'izay mamarara moa sa marara fa ny anareo ny akamarony tafavondrona tao anatin'ny fikambanana misy anareo io ny olona tena mampime rehetra sy ny olona tia kely rehetra ka dia mba jereo any ny taranaka araka ny teniko teny taranaka-reo taizana amitoy izany fa aza mivoaka malagasy ny ampidirina akizo sy amena lesona ratsy amin'ny fihetsika mamofady ataonareo toy ireny ny asa zay ny mahakasika niny mananjatra satria fa maro ny zavatra voaresaka teto nanomboka tamin'ny alatsinainy sy ny vaovao zay nampitainy ny mpanao gazety sy ireo tompona andraikitra sy ny mpiara-panaradia ny Flora Valomanana tany amin'izany faritra atsimo atsinanana zany no iza koa ny fanehoan-kevitra ho an'ny androany namana faniry sy mpiaino manaraka zao fandaharandreo dia ho tohizako kely aloha satria fampanantenana nataoko zay raha nandalo tety ny tenako tamin'iny herinandro lasa iny nisy ny resaka mahakasika ny antony zao fahasairanana misy eto amin'ny firenena izao reny zany fanampiny fotsiny reny hoe rivodozanandalo ireny valana retina ary mbo zay mbola misy zay mbola mamely am'izao fotoana zao fa tokony mbola anamafisatsika ny fanajana n'le fepetra sakana rehetra mbola amafisiny zany mbola entanina ihany ko isika zay afaka manao ny vaksiny fa efa maipona ane ny vaksiny misy ange am'ireny vaksiny reny ry malagasy paraitany razana novidina any amin'ny asa eo anenanelany $20 ka hatramin'ny $5 na mety oatra amin'izany ary izany hoe efa manodidididina ny any amin'ny raetsy sy roetsy ny vidiny zany vaksiny zany nefa maipona nahazo antsika an'izany nefa io ihany aloha treto no maharo atsika anisany maharo tsy miteny hoe 100 isan-jato akory mety ho 5 isan-jato
mety ho 700 fa mampirisika atsika miantso atsika mandre an'izao anto zao toy natao nypresidant Valomanana sy ny reo le tompona andraikitra isatsokajiny na reo fikambanana tsy miankina na ny resam-pirenena hoe manaova vaksiny miady amin'io arety mandoza coronavirus io dia iverena koa araka ny tegniko teo ny natapaka ny resaka tamin'ny fandalovako farany teto ary nampanantenaiko ny mpanaraka fandarana resaka famatsimbola zay indrindra mantsy na hoe sécurité ny investissement sy ny reny vola any capitaux ny reny vola miasa dia inona indray ny nataondry manam-pahaizana ary manam-pahaizana ny resantsika io ry lalitsaina dia nampanantena tokoa izy tao anatin'ny nanandritry ny reny fandalova na mpavaivay an'ireny fidirany valana retina teto reny na tamin'ny fampelezan-kevitra fifidianana filoham-pirenena dia hoe anampy ny mpandrarà dia anjaran'ny mpandrarà moa zany na itsika vaoaka malagasy no mijery fa niarahantsika nandre ny tenin'ny mpandrarà ny fitandrainan'ireo vondry ny mpandrarà isatsokajiny na ny any amin'ny entreprise sy ny zone franche io na ny tany anivon'ny mpandrarà ny fifipamage EFP tsy haiko tsony sy ny rehetrarehetra reny dia dradradratra mitomany miantso vonjy satria nampanantenindreo olon'ireo mbola tonga amin'le teniko teo ihany hoe aleo mifanena amin'ny mpamosavy zay mifanena amin'ny mpandainga ntaolo malagasy no niteny an'izay dia zao ny anisan'ny ray ohatra ray farany tokony ny raisiko tamin'ny farany ihany fa tsy ampy moa ny fotoanantsika dia mahakasika ny mbola fanapahan-kevitra mahatonga ny mpandrarà hitotongana mihitsy zany fampiodinana ny orinasany zany nisy an'le resaka hoe acompte nisy an'le atao hoe acompte na vola alomy aloha tany amin'ny taona talohan'ny taona 7 mbola tsy nisy an'izany mihitsy fa tonga ny manam-pahaizana dia napetraka izany tany amin'ny 7 araka ny tegny toe tany aloha tsy nisy ny acompte zany dia misy 200 ny valeur na ny atao hoe ny tety bidy ny entana nafaranao tonga dia asaina alohanao alohan'ny voan'ny entana 200 ny tety bidiny na ny valeur ny entana zay nafaranao tonga dia alohanao zay aloha sisy adihevitra dia toraka zany ihany koa taty amin'ny lalàna mifeny teti-bola tany amin'ny 24 dia avidirina ihany koa zany ho an'ny mpanondrana entana teo aloha dia efa tena manomboka hoe tena mifanohatra amin'ny tena fanetanana ny amina hoe amokatra fanetanana ny orinasa amokatra ary anondrana ny ivelany mba hanatsarana ny toe-karena amin'ny ankapobeny dia ny petahandry manam-pahaizana indray 200 koa ny entana nafarany zany hoe ny entana naondrana zany hoe tsy misy mihitsy ny embarquement fanondranana an'izany entana zany raha tsy ambany aloha le 200 dia eo amin'izay ary ny olana mijaly ny mpandrarà araka ny teny frantsay migreve ny trésorerie satria mampijaly mampisy inona moa reo zany fa mampalemy le vola kirakiraina miodikodiny eo izany 200 zany inona no antony io aloha dia raisy ohatra hoe manafatra entana misy entana indre mandeha ianao indroa intelo ny orinasa na orinasa madinidinika io na salatsalana io na orinasa vavety dia mety hanafatra entana tonga hatramin'ny 10 ao anatin'ny anina na mety ohatran'izany ao anatin'ny taona ray ny 200 aloha ambany foana iny namoaka entana ianao na apiditra entana tsy nisy famerany zany acompte na vola laina mialoha zany fa dia ambany foana inona ny zava-misy efa tsy tanteraka le fampanantenana fa mbola lainga sy fitaka ihany hoe anampy ny orinasa anoana ny orinasa fa mbola tena hoe tsetsafina hatrany amin'ny tsokan-damosina mihitsy zany orinasa sy ny malagasy zany ary io ny orinasa vahiny io na orinasa malagasy dia tratran'izany ohatran'izany ihany koa moa le teny hoe tsy misy ny sécurité na capitaux eto zany tsy misy sécurité reny vola miasa eto tsy misy ny sécurité ny fampiasam-bola eto amin'ity tany ity tsy mahagaga raha tsy nisy fampiasa vola tonga teto akoatry ny anakoroa hatramin'ny tondranny izao mpitondra ankehitriny zao dia andriamatoa Andry Rajoelina 3 taona lasa mahery zay dia zao amin'izay iverenako le resako teo rehefa totaly tonga ny farany taona satria ny antony iny 200 nasaina naloha iny dia esorina amin'ny etra tokony alohanao rehefa tonga ny fotoana fandava-ketra amin'iny faraparan'ny taona any amin'ny voalohan'ny taona manaraka iny
rehefa atambatra nefa no totaliny zay roa isan-jato zay raha ohatra anao ka nanafatra etiny indray mandeha indroa intelo indimy impolo efa mihoatra lavitra no ny etra tokony alohanao mivola miditra aminao eo indrindra le olana efa natao hoe greve ny trésorerie anao efa nanakorotana ny vola fikirakira miodikodina fampandehanana ny orinasa amin'ny andavanandro amin'ny isanandro zany fa tonga ny farany taona mihoatra lavitra ny vola tokony nalohanao ny volanao any amin'ny fanjakana zany hoe misy ny orinasa izay mety 2 taona 5 taona mety 10 taona mety hihoatra tsy tokony andohetra itsony satria manana le atao hoe crédit d'impôt asa raha azonareo mpiaino mpanaraka an'izao fandarana zay mihoatra lavitra ny volana lohany satria maninona moa ny antony metsika rehetra ny mamaly azy maninona le fanjakana nanao an'izay hainy ve le zavatra ao ataony izy any tena mpanolo-tsaina tao tena tamin'ny fotoanany ve ny nanaovana an'izany dia zay zany le zava-misy ary mbola tsy resahana satria ny fahazahoana iny aloha atao hoe crédit d'impôt iny mastaratasa anao zany manambara milaza fa misy an'izao mbola ambombolanao ny fanjakana fa nihoatra ny etra narotsakao satria iny crédit iny volana alohanao alohan'ny amoanetana na alohan'ny nanorananetana iny dia azonao proof hoe zao zany volana rotsakao dia tonga ny farantoana araka ny tegny teo averiky indray mandeha dia hita zany fa atao any ampifanalana le izy tena mihoatra lavitra na mety latsaka ohatrany tsy mino aloha latsaka fa ny akamarony dia mihoatra lavitra noho ny tokony naloha no naloha ary tsy misy fameranao amin'ny resaka taona averiky indray mandeha misy fotoana zany ianao amapolo taona angambany tsy andotsony le orinasa zany ve dia hampandroso ny orinasa tsy efa famonona ny orinasa malagasy fe zany na ny orinasa vahiny na mpampiasa vola aiza ary fanampy zay moa zany le nahatonga anay tonga teto amin'ity plateau miara-manonjy ty tamin'ny herinandro lasa nanao hoe mbola ilay resaka fiovaovan'ny resaka famaritana ny hetra zany na le atao hoe instabilité fiscale mbola resaka instabilité fiscale izay mbola manakana ny mpampiasa vola tsy ho tonga eto amintsika tsy resahana ho an'ny rano sy ny jiro ny tolotra omeny jirama zay tsy faditsony jirama araky ny tengy tany fa ilay mpitondra mihitsy no tsy mamely ilay mpitondra mihitsy no tsy mamely dia iverenako ny resaka instabilité fiscale noho izay resaka instabilité fiscale fanovaovana io lalàna amin'ny feny etra isaky nyzay matsiaro ohatra anakiraiky io mahakasika ny mife ireny orinasa afakaba ireny na ny entreprise na zone France izay resahako tamin'ny herinandro lasa iny tokony natao tao anatin'ny olona ny fampiresahana satria mpandray anjara mivantana voakasika izany ny teo anivony IDBM fa nisy fe izany ny fanontaniana napetraka mahalala mihoatra noho ny retraretra zany hoe anisany tokony fampiresahana alohan'ny anovanany zany lalàny zany fa nisy fe izany zay ny baraingo zay ny fanontaniana mipetraka dia mbola averiko ihany hoe misy antony matotsy tonga ny mpampiasa vola ka rehefa tsy tonga ny mpampiasa vola tsy misy ny asa miena ny vola miditra amin'ny fanjakana tsy misy karama ny olona tsy mahita asa ny malagasy dia mifitetaka ny toe-karena sy ny ari-karena dia mahantra le vahoaka dia mahantra le firenena dia rariny tsy hoe rariny akory fa tsy mahagaga raha gisitra le firenena gisitra eto ambonin'ny tany le firenena tarihana andrematoa filoha mamombahoaka handrajoelona dia ohatraohatran'izay izy ary ny teny fa ny fomba mbola fahazahoanao an'izay autorisation administrative mbola parcours du combattant amin'izay resaka hoe rehetra zany ny taratasy naporofona fa tena manana marina nyty mbola volany amin'ny fanjakana ty ny orinasako mbola manana reto fa milaza aminao fa ao fampifilafilana ay mbola ataon'ny mpiasa-panjakana misy zany zavatra any ary efo avy 10 eny ny ataony amin'izao fotoana zao no ny ohatra ratsy mbola nomeny lay mpitondra ankehitriny sy ny mpiara-miasa aminy sy ny olona ny tendreny manana andraikitra any amin'ireny sampandraram-panjakana isatsokajiny ireny ka dia mba hovay re fa voaporofo fa tsy mamely le fitantananareo amin'ny akapobeny mbola za tsy miteny tsy tarifatara ihany fa mbola manana heritaona sy tapany eo ianareo anovana mbana maivanana fotsiny sisa ho ny fasairanany vahoaka zay tena efa difitry ny fahantrana lafa-tsaka lalina indrindra moa reo faritra nandalovan'ny rivodoza tsy fantatra koa zao dia mirary soan'ireo any faritra varatra tsy nanan'ireny tsy fantatra moa zany ny tena voka-dratsy netiny zany cyclone anankiray sy rivodoza manaraka teo ranobe loza ndray fa dia mampahery Sainte Marie ranobe mamparahery ary
manao kopakopatanana sy ny karakory a mbola tsara aminareo jiaby a amin'iny faritra tsinanana satria de mampahirinareo satria nalanjorofo ny atsinanana ny faritra sava any am'le zany de mampahiry anareo a fa dia tsy hita moa fa ho hitantsika io ihany a manahoana araka ny vaovao zay moa mbola tsy manana vaovao eto ampelantanana fa nefa ho hita io ihany a fomba hifanampiana satria tsy mijery anareo fotsiny a raha ny atianivy mifanoherana fa vola vatiaposy araky ny teny teo fa tsy araky ny nambaran-dralahy ny azo vola mpanjakana vola avy any am-piarahamombonantoka no etiny any nefa ireareany sisesehony a ilazana fa hoe zao fitaka zany ary tsy fitaizana tsara ao zany a zany mandainga zany a no entina anandratatena sy matimboninahitra hoe izay manao zay manao nefa tsy anareo fa fananana iombona ny malagasy rehetra io tsinjarainareo io ka ivirenako farany ty alohany amaranako anazy a ny resaka etra instabilité fiscale resaka tsy fisin'ny toky am'ireo tsy manana toky mihitsy re mpampiasa vola hoe tsy ho lasa rano any ve ny volanay tsy ho tatra ny atsojay ihany ve izay any tena loza ao anatin'ny fandovany io ny fiatraikany de izao atria eo le tsy fahaizana le asa ve sa tsy fahampin'ny traikefa dia ireny tsy ampitraikefy reny ve no manolo-tsaina ny ministra na ny tompona ndraikitra isatsokajiny ihany manao hoe zao zany atao raha mato ministra zao atao andre mato filoam-pirenena satria ianao marina mihitsy tsy arahalala ianao fa mety ho hainao ny fitantanana ny fitantanam-bola mety ho hainao ny fitantanana ny teti-bola fa mety tsy ho hainao ny resaka fitantanana ny resaka raketra mety tsy ho hainao ny resaka hoe fitantanana ny raharam-panjakana amin'ny akapobe ka dia zay le hoe io tsy vitan'olo tokany zany fa ireto mpanolo-tsaina mpamandalitra reto mampidi-kizo le malagasy ianareo nge mety foana ny anareo efa hitana avy ety ivelany efa tena mety any amin'ny fiainanareo efa tena mbolangina zay tsy izy ianareo ao efa tena tsy takotsony zy ilazana zay tena mety amin'ny fiainanareo mpitondra sy ny manodidina anareo zay sisa fa mba jerevo any matahoran'Andriamanitra mba jerevo le malagasy de zay le tsy fahaizan'izay ny resaka te mifanohatra daholo ny zavatra resahandreo tsy resaka tsony am'resaka nitranga tatoato reny maninona no nanehoetra-pialana ny ministra maninona ndray misy anarana solombavam-bahoaka vaovao ndray voarentsika any hoe ohatra mety voaresaka tany anatin'ireny fanondranana tsokosoka re-pirenena ireny maninona no misy an'zao misy daholo nitsikitsika tsy mandihy foana fa ao raha de ho hitatsika fa mihina fa mbola maro ianareo ihany manome anay fahafahana anehevitra eto am'izao zavatra sy mahita zavatra ho resahana eto am'izao fandarandrao noho ny fiatika isan'andro ianareo mpitondra dia mibolisatra tsy sasatra mibolisatra ianareo de nefa ianareo mbola mandainga ilikareo aty aminay ny zavatra tsy mety ataonareo ka mahakasika an'le faranto araky ny teniko dia tsy tena ivalaparaka iny fa ny isan'le atao hoe commission de fraude fiscale zay natsangana tsy dirako lalina tsona fa izao fotsiny zavatra azo ambara manoloana an'izay hoe tsy mety le izy ary efa miarihary fa tsy mety am'izao fotoana zao ary efa natao karazana fitaovana na instrument mihitsy le izy hoentina manotra natao outil fitaovana mihitsy sanatriny zany hoentina manotra io fanovaovana le tsy fifehezana le fametrahana an'le lalàna vaovao araketra eto amin'ity fireneny ity satria ny fiatraikany aloha zany de tena hoe miiba ny zava-misy eto zay hoe tena instrument outil de anapahana ihany ko ary raiko ny tena loza ao anatiny namana fanirisym-piaino fitaovana natao hoentina anapahana tenda ny any amin'ny adversaire politique zany zavatra zany satria araky le fanovaovana lava zay nisy fanina hatramin'ireo mpiasan'ny sampandrarahany etrany tsy ny mpandohetra ihany fa hatramin'ireo tompona ndraikitra ireo mpiasan'ny etra de tena sahirana mihitsy amin'ny famaritany etra tokony alohan'ny mpandohetra zany de eo ny olana mipetraka satria mararadraraka mihitsy ny pénalité sy ny lamandy akoatran'le hoe hoentina anapahatenda ny adversaire politika fa ny resaka redressement fiscaux ihany koa de tonga hatramin'izany mihitsy any zavatra any zany ny fiarahamonina manodidina ny tsy fanjariny ny fiarina apetraka zao mpitantana ankehitriny zao sy ny olona zay nitendreny tompona ndraikitra ambony isatsokajiny hitatana ny firenena sy ny raha-mpanjakana mila mijoro ianareo ary mila manohatra ianareo satria mino izahay fa misy ny mbola maniry fa tsy hafa manoatra maniry ampiatra n'zany hoe mangarara sy fahamarinana ao anatin'ny fitantanana ny raha-mpanjakana tsy fanananareo manokany ty Madagasikara ty tsy volanareo manokany reo zarazarainareo sy tantananareo reo napetraka teo voafetra ho 5 taona ianareo reo hitantana sy anatsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy fa tsy andainga rehefa tsy tanteraka ny zavatra nampanantenaina tsy hanodikodina tsy hanao ampimamba ny are-pirenena
tsirariny zany ataonareo zany tena tsirariny be loatra ny zavatra vovana rehefa tsy voafe miala araky ny teny namana solombavam-boaka rehefa nyteny izany izahay tsy vitany hoe miala ihany fa aza mirotsaka itsony fa tena mandalo fotoatsarotra tsy nisy toy izany tatanatiny 90 taona tao anatin'ny 100 taona hatramin'ny isynyity fireneny ity hatramin'ny isynyity Madagasikara ity mihitsy tsy fahita nanjary hita tena tsy fahita tsy nandalo nanjary nandalo tampoka teto Madagasikara na ny fomba fiteny na ny fisainana na ny fomba hoe fakalahana aminatina hoe zatsy mizay mpifanandrina ara-politika fa ny tsy mitovy hevitra aminao na moronana an'izao atsanga tsy amanorana rehetrarehetra zao na nampisehonina fihetsika sy toetsaina mamofady tato anatin'ny tsaiko ny siny Madagasikara hatramin'ny mbola ataoko hoe nahatsiarovako tena mbola tsy nahita satria mba mamaky boky ny tena dia mahatsiaro hoe ny tantara nisy zao tranga toy izao mialary fa hita fa fahendrena ny miala ary aza mirotsaka itsony fa tena tsy azo ekena itsony ny tena fampahantrana vahoaka atao toy izao nefa zavatra nataon'ireo dia nampahanakarena olombitsy nampahanakarena an'ireo vahiny mbola nampanefoefo ana vahiny amina oratoreny hoe telimatsy manino tononoko mihitsy be dia be ny fanadiadiana efa natao tamin'ireo opérateur amin'ny resaka télécommunication fa anisany mampitaraina ny olona ny telema ny orange mampitaraina ny olona mihitsy ny ampimamba ataon'ireo ary fanomezana vahana ataon'ireo mpitondra izay raha malala nefa anisany tao ambadika ireo tamin'ireny fanonganam-panjakana ireny ny akamaron'ireo orinasa goavan'ireo tsy ny rehetra kosa hoa fa mbola ahitanareo koa ahitanareo fa io tsy mandrakizay io zavatra io dia zay le izy hoe tsy mpandika lalàna ngery mpiaino e sy namana faniry tsy ho foana ane mpandika lalàna e fa tsy hoe misy akory mpandika lalàna tsy mandoetra dia hovanareo isaky n'izay matsiaro le izy matoa nisy ny code civil na ny code pénal fa tsy hoe ohatra ny tombotombo ry zalahy tamin'ity dia alorangatsony atao fa anjaranareo no fe an'izay raha mpitantana marina nareo anjaranareo hoe le hoe gouverner c'est prévoir fa tsy hoe nanovandra-lahy hono ny antony fisohatra anankiray ty raisiko nanovana ny lalàna ny ao amin'ny resaka raketra mifeny reny entreprise zone français tsy 5 taona tsony ny tombo nomena azy amin'ny resaka hoe exonération fa natao 10 fa ny sasany aty amin'ny 7 taona 9 taona dia efa afaka manovanarana izy namitsoka dia anjaranareo no mitady azy fa ianareo no eo fa tsy zay no anovana lava ntisak'izay matsiaro hoe 2019 inona moa ny anaran'le izy teo raha tsy diso TVA sur les marchés publics nisy an'izany talohan'ny 2019 dia aveo indray taty amin'ny 2020 taty dia taxe sur les marchés publics dia taty amin'ny 220 impôt sur les marchés publics tsy hitanao tsony fa nikoto zafy ihany ny Lexis mety nisy raha teknika novana kely aiza moa ny olona nitsofanina karaky ny tegna ny loza amin'le izy dia mipénalité c'est l'amende amin'ny raradraraka zany ve fomba atao hoe amenona ny kitapom-bola mpanjakana sy amenona ny postinareo satria kolikoly ao tena misy ao ninino nolazainareo tompony mihitsy rany amin'izany resaka raketra resaka administration fiscale zany taovy ihany fa tsy haiko hoe foana indray ve dia rovina indray ho avy indray zao any amin'ny volana me ihany misy ny elefera dia niana ny lalàna mifeny teti-bola zay hoasiana mpanitsina dia hito indray hoe inona indray zao novandry manam-pahaizana inona indray zao novandry lalitsaina fa mba mandini tsara ataovy mba matitra mba mitoetra mba mitombona ny zavatra ataonareo zay ny amin'iny fa efa mandeha ihany ny fotoana ty rehefa tena tokony any amin'ny fotoana efa famaranana ny ihany tsika fa misy moa ny afatra zay nampitain'ny namana nefa amin'ny heriny angamba ny mahakasika ny hoe njava-manjo azy any amin'ny faritra rehetrany ny tsy fitoviana isa-paritra ny amin'izany hoe fampandrosoana satria raha malala fa raha tsy mandrosiny any amin'ny fokotany tsy mandrosiny any amin'ny faritra tsy mitovy zany fampandrosoana any amin'ny faritra tsirairay avy 7 am'zato zany dia aza manantena mihitsy isy fampandrosoana eto amin'ity fireneny ity ka iarahana hita reny nitranga tany ary mbola amafisina eto sanatria anakorotanakory ny ao anivon'ny fitantanany mapara sy ny IRD sy ny tsy fantara tsony adolo tsika ny TGV fa hoe reny ny fandraisana ndraikitra reny solombavam-bahoaka ny Kongo ary marina ny zavatra voalaza satria natao zanak'alafany tsy anao rery honorable Brunel fa maro ny faritra eto amin'ity nosy ity izay adiny ny fitondram-panjakana fa ny zavatra mamirapiratra sy fisehoana natao tonga iny ny rivodoza alatsaka amin'ny reko iny intervention alatsaka amin'ny hélicoptère fa sesina kely fiaramanidina kely ny vary asana vary firy vary kely zara raha misy ary tsy misy le fotodrafitrasa
tsy nainakalesona tam'ireny fitondranandriamato président Ravalomanana talohany 7 ireny hoe ny lalana ny lalandra anylo miainga ny fampanotrona mivezivezy ny olo averina iphone zany ny lalaloha nisany voalohany raha fotodrafitrasa mamokatra isiny ny fifanakalozana arabarotra ivoahany vokatra ivezivezen'ny olona ivezivezen'ny entana ivezivezen'ny vola zay la atao hoe mampandroso zay zavatra i avoakanao amin'inona zao lasa voatery roplanina no andatsahana zavatra ny kongo andatsahana fanampiana ny kongo tena mampome solombavam-bahoaka mpikambana ao amin'ny birao maritra filoha lefitry ny antemera-pirenena any amin'ny faritanin'ny fianaratsoa zany ny teny zany aratrany laza fa hoe teleferika tsy lara-pahamena ary mbola resahako any keo ty anankiray ty rehefa nijerena ny olona nijiramaza izy ny tompona nraikitra ny fitondram-panjakana ny mpitondra ny tiako tenenina tarian'andriamatoany rajoelona raha ny atsasaka io vola io de ampy anarenana nandekaleka sy anavaozana anatsarana ny famokarana herinaratra eto amin'ity firenena ity le 152 millions d'euros mbola mafisiny eto fa zato isanjato anohatra amin'ny herinay rehetra izay ty anivon'ny fanoerana ny tsy anatanterahana ny zavatra io fa ny anovana io marina hoe tsy anjaranay manao sosikevitra fa mba mamomeny hevitra hoe ny atsasaka io tsy ampy ataoko hoe asa 50 millions de dollars araky ny tombatombana satria eo amin'ny 10 millions de dollars eo isaky le groupe na vondrona iray mety misy efatra ao amin'io andekaleka io mpamokatra herinaratra de fa ampy anatsarana sy anavaozana ny fitaovanao io resaka kianjany bary ala indrony io na tsy natao ary io ka nalefa nanavaozana ny jirama na natsarana ny famokarany herinaratra efa tena nanara-penitra zany hoe famokarany herinaratra sy fanomezana rano madio rano fisotro madio ny vahoaka malagasy zany ka dia ho hitatsika eo mory manam-pahaizana raha mba iaino an'zany ho hitatsika eo izy raha ohatra kanana fahendrena mba iaino an'zany za tsy miteny hoe tsikera fa tsikera mamokana zao mantsy niteny ndrala foana nge namana faniry sy mpiaino e ne anareo ane de tsy manao sosikevitra efa sosikevitra zany matoy mizay niteny hoe aza atao io efa maro zay sosikevitra metsika zay fa be mareny ny anareo tsy anety olona be marenina mpitondra be marenina ohatry na tsy hainy koa le izy e tsy fantatra tsy mety hainy any izy fa misy manam-pahaizana any ao e raha emandrena ngereo e na ataoko hoe mitondra firenena tsy mitovy amin'ny mitondra tokantrano ary tsy tokantranonao eo andriamatoany rajoelona fa volam-panjakana ny tantaninao a misy lalàna sy fombafomba rehetra mametraka anio de ataovy toy ny fitondranao ny tokantranao hoe ity ny vola de ity ny eto ampelantanana de zao ny fomba hitsinjarako azy isaparitra fa rehefa mandroso a ny fokotany ny commune ny faritra 720 izay itsika va afaka metratra hoe androso le firenena malagasy fa raha mbola tsy izay io mbola io resa be fa mpanantenana lava io miala ary tsy vita miala aza mirotsaka itsony amin'ny fotoana manaraka fa mbola maika ipididozany vahoaka malagasy sy ny firenena manimba zavatra tena efa nanimba zavatra ny fahatongavanareo teo nitondra inona zao le 2009 nataonareo tereny lazaina fatolona nitondra inona tsy nitondra resaka loza nitondra resaka lasa fahagisirana tsy haiko na fiteny zany mahagisitra zany mampahantra tarika ty amin'ny farany tarika taty afara rambony zany tsika zao de ny olona ndralany kely rambony amin'ny resaka rambony fa atao imezana kely ty ifa mifamela zala mifampitsipaka ohatry ny valala-karona tsy teny le bibre sao de lazainareo manavaka eto ndray fa izao fampitsipaka de sanatria raha ohatra ka misy tady iakatra re ambony de mifampisitona amin'ny rambo zay le ataon'reo ao tsy biby akory ianareo fa sarisary teny zany teniko zany io fa tady ivoaka ndray tady itsoka tady fampisitona amin'ny tongotra aloha tsy azoko amin'ny tongony ny rambo miatra ty io fa mifampisitona amin'ny rambo tena mampome ka zao manko izy io député fetra zany ny intérêt zany iombonandreo na ny interrogement zany iombonan'izy menakavy io izy menakavy nge resy lahatra fa tsy mandeha amin'ny tokony izy le fanjakany fa ny zavatra iombona ny fiainany mandeha fiainany zareo fa le fiainany vahoaka tsy mandeha fa zao hoa ny intérêt iombonan'ireo olo reo mahatonga azy menakavy hoe tsy maintsy harovana kotikekoty le fanjakana satria zao raha ohatra ka misy ny fienjerany ty fanjakany andry rajoely ty araky ny zava-misy tsy fahaiza mitantana sy ny ady an-trano sy ny fahatezerany vahoaka am'izao fitondram-panjakana zao de fantatr' izy menakavy ny anjo ho azy fa de io tsiponina ho an'ny tanymora ho an'ny tsefa ho an'ny meritry atosika ho an'ny mbato lampy ho an'ny manjakandrina am'zay fondra rehetra zay ny andehanandreo
samy manana casserole sy dossier daholo izy menakavy ary mipotra tsy mipotra tsy kelikely daholo zao ndray misy olom-bamboaka voatonontonona any zao ndray misy ministre zao voatonontonona any misy directeur tary voatonona any isan-kerinandro ianao de misy sasa moa de efa miteny hoe miandry ny bus de la semaine ndraiky zany am'izao fotoana zao miandry ny scandale am'ty herinandro ty de zay ny intérêt-n'izy menakavy sisa hoe ndao tazomy le fanjakana fa raha votsitra eo ty tapitra migadra daholo tsika menakavy ary zay tsy migadra de manao exilé politika any tenany ny any an-dafy aloha de mety tratratra de lasa endasin'ny RMDM sy ny diaspora any zay mitsoka ny la Frantsa sisisa any fa mety zay ndray hitady toerakafa ndray andehanana de ny intérêt sisa iombonan'izy menakavy na hoanina tsy hoany le fanjakana de zao ndao tazomy maloha ty fanjakany ty fa raha ohatra votsitra ty fanjakany ty mafy ny azo atsika satria ivoaka daholo ny dossier ny casserole nretraretra de ny loha anitrehan'izy menakavy mivatany anahirana azy ny ametrahany tongony ny anahirana azy de am'izay izy menakavy vo mahatsiaro hoe ataovy re olona mifampiavana-pirenena manaova amnistie générale le aza atao sélective sinsisa de tena mba maniry mihitsiny zay hoe mba tena le ACJ sinsisa tena ataovy ara-dalàna fitsarana sinsisa ny indépendance en justice tena mba tokony tena hojerevanareo tsara zay sisa ny intérêt iombonan'ireo oloreo lay atahoran'ilay hoe ahoana ny efa ran'izy menakavy fanjava misy am'izao fotoana zao efa leo sotofoka mivoaka malagasy ary efa mahita na sehatry iraisam-peneny na mpanao gazety iraisam-peneny na iza zao ndray zany zao mampalahelo raha ngaty ao anatin'ny état de sinistre national $100,000 mba omen'ny Amerikana le Madagasikara amin'ny alalan'ny USAID de Caire international no mitantana azy $100,000 nefa hatramin'izay tsika nahazo fanampina amina $1,000,000 fanampiny Madagasikara rehefa misy trabony ohatran'izao de mba azonao eritreretina ve ohatrin'ny zany $100,000 zany komora raha mahita 600,000 ariary 3 milliards de FMC mamela zalizy le fanjakana mihitsy nefa memezan'ny olona hoe io reto sisa mampitady lavaka isitriany zany raha eo amin'ny toeran'ireo ka anamafisako ny tenin'ny faniry teo de hoe ivany lelan'ireo mpiasa mpanjakana isa-tsokajin'ireo mbola manginy ireo misy ny tsirairay za efa samy teny any fa mbola tsy maintsy miafina izy noho ny asany satria tonga de tratra na affectation disciplinaire na tonga de tratra menace hoe alanga mbola teo mpiasa mpanjakana fa tsy fantatra moa zay vitan'ireo rehetra ny zavatra tsy neritreretinao tanatin'ny 90 taona de mbola hiteny reo rehefa avy araky ny tenina marina fa satria ivany lelao ka alohan'izay na mametra-pialana de aza mieritreritra ny rotsaka intsony fa efa napididoza efa nampanao traversée du désert ny vahoaka malagasy tsy io tsy tony tamin'ny andro Mosesy na Moïse tsy haiko efa 100 taona tany anefitra fa ohatra mbola ohatra no zany io raha reo mbola miverina eo tena marina ane zany tena marina zany zavatra resahako zany hoe tena tsy voafe tena tsy hay le mitondra le firenena aok'izay fa ampy zay dia raha mifanampy sika ary antsonareo iverenako ny tany Mananjary sy ny zavatra mety mbola hitranga tsy fantatra ny sanatry iny mety lozam-bola azo na mivona mety azo ny mpahitanorasana ny amin'ny faritra avaratra iny sy atsinanana iny dia rehefa ianareo no ny antso fifanampiana dia mba tsaharo foana ho ale fanenjehana anay ety anivon'ny fanoherana tonga izay manampy satria ianareo ny antso no nahatongavanay na tsy ny antso ianareo tonga ihany izay hoe aoka tsy ararotina hony le vona mahazo an'le voaka fa taiza aloha zay ny nanararoatra mba valio anay hoe taiza izay ny nanararoatra tsy nanao fanehoan-kevitra ara-politika amin'ny filora valomanana na ny avy aty amin'ny fanoherana na indray mandeha ara ireo mpanarady aminy ko toraka izany ka tsara le fomba fitenenana ohatran'izay ary apetrao tsara reo olona irahana reo atsaharo ny fanirahana indrindra fa ny tanora zay manome ohatra ratso an'ny tanora malagasy fa aloha ifanampy araky ny teninareo de samy manao zay zakany de atsaharo koa ny fitenenana manao hoe vola vany amin'ny tsy hoe vola fa fanampiana sy vary avany amin'ny filoham-pirenena ty ny tenin'ny filoham-pirenena naterana an'izao ianareo avy any amin'ny filoham-pirenena ry tsy misy avy any am'zany io nomena nampindramina fahefana izy hitantana fotsiny volam-panjakana sy ny volam-bahoaka zay ny azy fa hatreto mbola tsy nahita hoe ity tena avy any am-paosin'ny filoham-pirenena dia nyzarainy tary ary ny zavatra zarainy filora valomanana de efa fananany manokana efa amapolo taona ny maro izy nefa nanana izany atao hoe fahafahana manao izany satria efa sangany taty Afrika taty amin'ny ranomasimbe indianina zany orinasa amin'ny président Ravalomanana zany ka atsaharo ny fanosorapotaka fa atteinte à l'honneur
du président Ravalomanana zany fa tsy ny anarerery toy ny hoe atteinte toy ny nanaovanareo an'le mpanao politika du président de la république ny filazany fa izao zao de tonga anaynareo de ity ndre misy mpanakorotanaray ohatra n'le lazaina fa député Fopily ry député ny tanora Fopily iny hoe tsy haitsona ny taona moa nalany azy nefa le scoutteur moa ny teny ohatra mifidy anao zay loza 12 izy 12 no mifidy azy izy mbola betsaka ny adevitra momba an'le fifidianana le tanora tsy hainao na texte inona ny asa zany inona ny objectif inona ny terme de référence mba hitondrana zany ambadika politika fotsiny zany ary sanatry ny loza amindreny le fampiadiana foko sanatry tsy manavaka ny team tsy manavaka amin'ny mpanohatra fa trano Tuidiary zay tany Ambatondrazaka zay tany Mahajanga zay tany Mananjary zay ny farany teo ka atsaro raha tsy te hiady aminay zay de milaza miady aminay ny tadiavinareo nge maro anisa am'izao tandremo neny zay tsy hiady zany zay namana faniry fa zay angambanizy fa ary le tegniko teo iny tsy fanindrina tsony na eritreritra fa nendreny fa tentative efesehana fanakorontanany reny natao am'teo reny ka zao miandritro saziny reny everiny fa le team mandefindefitra angamba le team am'izao le team endriendry hafa ny taloha fa petra tsara mihitsy ny aloha fa aza manandrakandrana tsony nareo le zatra barofo fa hafa ny taloha fa eto ndray aloha zany de samy misorandreny menaka amin'ny ary efa samy mba leo sy efa hoe ampy ny fotoana nandeferana fa tena nipotehanareo le zavatra ka raha ohatra mbola manandrakanjan-javatra ohatran'ireny le fotoana ny fandeferana efa tsy zantsony zao fa efa tena mba olondehibe ara-pijery tsara mihitsy ny rehetra efa samy mba tena manana fahavononana hiatrika andamina an'ity firenena ity fa ok zay ny efeverina an'ity ny mpandefindefitra ireo moramora ataotao zavatra ireo moramora ampitahorony reo fa hafa ny taloha tompoko hafa ny 2009 de miteny zay zay hafa ny 2009 ka io mo hoan'ny rehetra zay afatra zay hoe fomba fanaovana politika tokony tsy jerena tombontsoa manokana valable zany na hoanareo mpomba ny fitondrana na ho aty anivon'ny fanoherana atria moa sonjo ray loha saraky ny tegniko teo atsara daholo ny fomba mamoehatra io fitiavateny io tsy fijerena fa tsy ny tombontsoa anao manokana io ny tena anisany ataoko hoe nampitotongana ny fiarina sy ny anaka anisany tena tsy ny fiarina fa ny fari-piaina ny malagasy amin'ny akapobeny mety nisy ihany zany tamin'ireo fitondrana ny fandimy telo fa ataoko hoe za tsy miteny hoe tsy azo tsinontsinao fa nisy ihany fa tamin'ity kosa tena hoe mbola tsy fahita tao anatin'ny enimpolo taona ka dia zay no amaranako ny anjara fandraisana anjara teto amin'ity anjara fiakarana teto amin'ity plateau ny miara-manonjy ity ka dia mbola mampanamafy ny fampahirezana atao amindreo ny aram-boina rehetra maneran'ny Madagasikara praitanyrazana ary toraka zany ihany koa ny fampahirezana anareo solotena ny tiako Madagasikara tarihan'ny président Ravalomanana any amin'ny faritra tsy matsanany ary tanana atsika mba hitondra zay zakatsika tsirairay avy hifanampiana satria tena mafy ary mbola tsy nisy oatra zao tao anatin'ny enimpolo taona ny fahoriana mahazo ny vahoaka malagasy ny fahoriana mahazo ny orinasa ny fahoriana mahazo ny rehetrarehetra mihitsy akoatra nisy mpitondra ka dia zay no metrahako ny samy tsara mandra-piona mandra-pitafandray tompoko lasy tompoko vavy ary de misaotra ny député Fetra Rahalamijafombololona Razafy Tsiamialantsika niaraka tamintsika tamin'ity marainty solombavam-bahoaka ny Madagasikara izy voafidy tao amin'ny boribory tany fahadimy ary filohan'ny volona parlementaire ny antoko tiako Madagasikara niaraka tamintsika teo ihany koa Andriamatora Kotondrina Motarson Alleluia sy Tonton Raeksa avy any Parafaravola ny rapitsy moa zany dia solombavam-bahoaka hafa indray miaraka amina vahiny hafa indray no hiaraka amintsika zany satria dia hiezaka hiresaka raharaham-pirenena maro sosona isika ary hamevahana nireo malagasy zay te anio hevitra manoloana ny fiainan'ny firenena amin'izao fotoana izao ka heverintsika fa zava-dehibe ny fahafahana mitondra zay faniohon-kevitra izay eny ara fa dia mamarantsika dia saorina ny teknisiana any amin'ny radio Madary ambony any zay miasa tsara mahafinaritra be izy ireo dia saorina ihany koa ny teknisiana ny MBS naiza misy azy manerina Madagasikara sy ny eto amin'ny Foibe ireo mpiara-miasa rehetra manaparitaka izao fandaharana izao ireo namana rehetrarehetra tsy mahafoy zay mifandray amintsika amin'ny FB sy ny YouTube mifandray amintsika ihany koa amin'ny alalan'ireo antso antarby maro samihafa efa misy fanatsarana sy ezaka ho atao amin'ny fandarantsika fa ny possibilité teknika zany io amboarina io amin'izao fotoana izao dia ho ampahafantarina antsika tsy hoe zany rehetrarehetra fa dia mametraka ny veloma madinidinika masina fatipatenana ho an'ny rapitsondray tompoko lasy tompoko vavy